Mbola misy mbola tsy vita ngena teo fa nitapahany zokoto manko le izy de nomeko fitenenana kely izy. De eo amizay manko zokoto milaza fa docteur après la mort le izy. Tsy hoe docteur après la mort fa ny olona matotra dia rehefa misy ataotsika hoe fahavoazana dia mila etudiena tsara inona nahatonga an'le fahavoazana mba tsy hiverenana am'le fahavoazana ndray mpandeha. Izay ny olona mentalité-ny olona afaka mivoatra zany, afaka mireusir. Olona ataotsika zay ny olona mamerina faute même faute zany olona bête zany. Ka mba hialantsika am'izay zavatra zay mba tsy ho bête tsika malagasy de mila fantaritsika hoe inona le olana mara. Na resaka baolina io tsy maintsy azavain'ny coach izy amin'ny mpilalao rehetra hoe zao ngeny tsy nampety an'le zavatra nataonao teo e. Satria raha ohatra izy manao an'izy ary izy hevitra fa mety io kanefa le coach mijery hoe tsy mety io raha tsy hanazavana amin'le joueur le coach de tsy afaka icomprendre izy hoe fa maninona ka mba azahoana vokatra tsara kokoa amin'ny manaraka dia mila hazavaina le izy, mila jerena hoe inona ny antony nahatonga an'izy. Miteny ianao ireo député reo hoe zay miteny dia voailokilo de eo ndreny tsika zao mila olona tena tia tanindrazana tsika ho ana manokana. Zaho ty tsy matahotra verseza zany raha ho nivoaka malagasy le izy. Ka zay tsy aby am'ireo député avy any amin'ny faritra reo tia tena reo fa tsy tia tanindrazana, tsy tia faritra misy anazy. Zany hoe matahotra izy zao ho esorina maha-député anazy de tsisy miteny aiza ny firaisan-kina-tsika avy any amin'ny faritra. Rehefa miraiky iny tsika, rehefa tsapan'ny vahoaka hoe miady ho an'ny vahoaka tsika, ireo vahoaka reo mijoro handeha hiaro atsika. Ary zao tsara handeha hanongana ny inona moa ty hanongana ny filoham-pirenena io e. Jereo député ngeny nalazainy hoe nanongana ihany koa ny Rajoelina fa fitiavan-tenany zareo ihany koa moa zay hoe rehefa hitan'ny zareo tena hoe tsisy fikatsony ty zay zareo nanao déchéance. Fitiavan-tena raha sa zany de averina azavaina amin'ny andro Rajoelina zany hoe tsy mety reo vita ny fiten'ny fanazavako tsy hoe averina amin'ny Rajoelina fa ny sainy voaka malagasy mila ampahafantarina inona tsy fédéralisme satria tsy mbola vonona am'izany fiarahamonina malagasy be de be fédéralisme misy ny antony hoe zaka mbola tsy vonona. Ny antony de zao jereo tsara inony atao état population fa vonona amin'ny état unitaire zany gasy tsy vonona amin'ny état fédéral hoe tsy nety ohatra zay mpitsabo handeha tratrany insuffisance rénale izy misy fanafody anankiray afaka mahatsara ny fahasalamany io raha ohatra ny renin-tamazo azy kanefa io fanafody io néphrotoxique io zany hoe hamotika ny renin ohatra ny ahoana ny dia tsy hiditra ao tsika raha ohatra ko hoe manana an'izay hoe finiavana sy fitiavana ny malagasy ray manontolo zay mbola tsy vonona aiza ve tsika ny frantsay metraka an'io tamin'ny loi taminay vavy tapahako anao ny atreto aloha zany de ninao zany décision-ny vahoaka hoe atao état fédéral lasa tsy Madagasikara avy eo ny répartition ny répartition avy eo ny organisation de anjarany ina moa zany mbola dinina mikasiky hoe azarana ohatranao ao izy io ny ina moa zany constitutionnaliste ao ny juriste afaka hanao an'izy hainao zany de tonga de zarana ohatranao mbola tsy any le problème zao ny etaetany vahoaka ka raha ohatra atao le référendum de mity hoe ny olona mangataka ny état fédéral ve no betsaka sa ny état unitaire manina tsy avela le olona
ifidy ny zavatra tadiavina ary zavatra hitako amin'ny Facebook mitera commentaire fotsiny anao de be de be mihitsy ny gasy mitadiny zay autonomie zay mitadiny zay faleovatena zay fa leo tanteraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao de ina raha zao fanontaniana zany ina tsy fampeta l'état fédéré ozy zao tsy vonina vahoaka fa vonina avy vahoaka amin'ny état unitaire mangataka kely aloha za fitenena ray minitra fa mbola fidirako lala zany misy ray minitra koa za hoe ianao miteny hoe vahoaka vonina vahoaka iza mo raha itsika concertation nationale amin'ny fomba ahoana ho ny ametrahana hoe manana crédibilité reny concertation nationale reny hoe solitenan'ny tanora avy aiza misy fika manana kely miforoporona eny de anina ma ty atana solitena de hoe anao solitenan'ny tanora tsy fantatra ambadika amina misy resaka arabola azy io angena apotika ny firenentsika ity misy olona karamaina de hoe manao bando rosy de mampatahotra ny zenizeta de tsy hita hoe ahoana izany toe-tsaina zany efa anisany taotsika hoe tsy mahavonina atsika zany tsy mahavonina atsika tokony mbola idirako ty rehefa eo fa ka tokony hijanona amin'ny état unitaire satria vonintsika amin'ny état unitaire zay état unitaire tsy ratsy ny état unitaire fa ilay fomba nitondrana teto nitantanina teto ça marche pas hitany de gongolais farany amin'ny tontolo zao tsika zao manina raha mananjay hoe raha ohatra hoe défensif ny moa zany ny tactique tamin'ny natao tamin'ny match voalohany tsy nety izy de manina raha andrama raha l'état fédéral le andramana l'état fédéral andraisako ohatra daladala misy ray aman-dreny anankiray de andeha hiasa izy iny velominy le fiarany tsy nety velona izy rapitso velominy ray mpandeha le fiarany tsy nety velona nandritry ny 5 volana izy teo zay nataony tsy mety velona zany de lasa izy de miverina foana izy mamelona an'le fiara tsy mety velona le izy de rehefa avy eo amizay izy izy miresaka amin'ny vadiny oramatoa tena efa 5 volana fa zay namelona ny fiara ty foana fa tena tsy mety velona mihitsy fa tena aleo rangary nany io fiara io fa tena ty silavana an'io de maninona raha mba nametra-panontaniana le razoko hoe andrazo jereky so de mba resaka bougie ohatra ty so de mba inona atao moteur inona le olana de rehefa jerena iny de ino ahitsina de velona io fiara io tsy mila arinao io fiara io ka eo indrindra tsika inona tsy nampandehany état unitaire décentralisé satria tsy narana voalazany constitution ka mila petraka ny loi d'application an'io voalazany constitution io de tsy maintsy mandeha io fa itsika ho mbola tsy vonona rehefa avy eo tsika ho izy pasteur hoe miresaka amizay hoe vonona sady tsy vonona zay de aleoko zany miandry le débat aloha rehefa tombana andaso mbola valioka tsy tenin'ny docteur zay ozy izy hoe alefa tsy mandeha le fiara de alefa de antanina ina tsy mampetanisy ty tsy mampetanisy satria tsy mampandehanisy io de fantatry ny vahoaka hoe tsy manana autonomie mihitsy any amin'ny faritra fa iazarao ao votananao no batoralisme zay le tsy mampandehany io koto inona tsy nampandehan'lisy constitution tsy fanazany constitution voasoratra ao daholo zany ao amin'ny article numéro 3 mba vakikely constitution raha ohatra tsy fahazana constitution mahasamy hafa ny état unitaire sy ny état fédéral de zao samy manana constitution io de ny constitution mihitsy no mametra hoe le obligatoire ny autonomie ny faritra na ny hoe de province obligatoire tsisy hoe état unitaire manko de hoe zareo manao nina moa zany état unitaire misy décentralisation de misoratra hoe décentralisation raha tsy respecter le décentralisation tsisy azony faritra atao fa raha ohatra état fédéré de état fédéré mametraka non manana constitution zay no manapaka hoe idina teky io 50% nalainy amin'io fa tsy alany any Amerika Atsimo any no teny hoe 1% nalainy amin'io dinateky io de am'izay fotoana zay voala constitution le fahaleovatena ny faritra zay henao zokoto le izy io resaka tsy fanarana ny voalazany constitution ao amin'ny constitution ke ao amin'ny article 163 de efa mipetraka ihany koa tsy fantatro moa zany anao rehefa namaky an'ilay constitution mipetraka ao tsara interdiction de toute révision de l'autonomie des collectivités territoires décentralisées de maninona zany no tiana rahanareo maninona ka mila petraka hoa le rafitra le loi d'application andray voasoratra ao satria raha voasoratra ao no arahina dia manana autonomie reny collectivité territoriale décentralisée reny inona reo collectivité territoriale décentralisée reo ny province ny région sy ny commune reo zao vao appliquena l'izy zany
i Ravalomanga teo anatin'ny firy-taona ratsy velona teo de zao zany tena Ravalomanga appliquer izy. Tsy zany toe-tsaina zay tsy misy hoe efa nisy tsy ino moa tsy nampiatra tany aloha de ndao zany tsy ampiana tsony tsy ampivoatra atsika zay toe-tsaina zay fa hoe inona tsy nampety andrisy de ndao tsika loso. Président Didizato Taony atsika teo tsisy afaka amin'ny tena ary président Bado tsy nahita fianarana ka zay tsy mila ny président Bado tsy nahita fianarana hidongo toerana i-monopoliser Madagasikara io fa veloha samy manana ny azy de zay manao any anay zay le izy. Tsy malitsy zava rehefa avy eo sy mamaly anao any resaka fahabadona zay. Manjary tsy mandrositsika fa sujet ray foana aloha hatreto aloha resatsika. Ny teny teo kotony am'le resaka hoe de fanapahana. Tsy de mba afaka miteny mafimafy zavady hoe? Efa miteny mafy fa ty paraiko ty misy angamba misy problème zay mare. Araky ny teny teo ny ty resaka ty matsy mahadelika azy tsy azo traitena zavatra anankiray ihany izy ty fa ohatrany tranokala anankiray ka raha vao mikitika zavatra anankiray tsy maintsy kitihana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny zavatra hitako tena hevitro manokana ty modérateur nefa koa milaza ny hevitro fa avy eo alefako any aminareo mirahalahy hoe ny mahasensible anti sujet état unitaire sy état fédéral aty akoatran'le resaka hoe iza ny mandray décision de zao ny fédéralisme zao dia ny zavatra voiziny ampanantenainy ao anatin'le izy de ny signe atao hoe reconnaissance ny identité régionale ohatra de ny azy zany fantany apetraka lasa saiko hoe andao ary zay no isy amin'ny fomba ahoana no toe-tsaina entina hitondrana an'izay identité régionale zay raha ohatra raisitsika zao tao Éthiopie ny fizarana ny faritra nanaraka ny resaka ethnie tao Éthiopie zay neverina fa isinny atao hoe apaisement teo anivon'ny fiarahamonina lasa nivadika tragédie le izy tao Éthiopie. Ahoana resaka par ethnie ve ny hitondranan'io ahoana nisian'ilay découpage régional marina fa tsy anjaratsika fa tsara kosa angamba ny asiana discussion sahady le izy hoe découpage régional efa misy am'izao fotoana zao ve no mety satria na de état unitaire ary tsika efa misy ihany le découpage sao de aniny efa nisy tsy mety de mila dinina indray mandeha ny mba tsy isian'izay disadisa zay ary tsika mahalala tsara ny amin'ny resaka kolotsaina ny amin'ny samy faritra fa misy tsy mifankahazo misy mifankahazo raha tadidinareo angamba nisy adihevitra be tamin'ny vadivavy fidivinana iny tamin'ny fitsinjaranan'io misy débat mafimafy ihany zay vao lamina le izy satria tsy azotsika amaivanina le zavatra ka fantaniko zany inona ary ny paramètre ho raisina raha ohatra ka tsy maintsy hanao découpage ndray mandeha tsika satria lay état unitaire hatramin'ny voalohany ane de nanomboka hatrany amin'ny fanjanahantany na ny fomba fitsinjarana le zany heverina angamba mety efa nisy tsy nety donc zany mila rediscutena ve zany iny par ethnie ve par économie ve sa inona no garantie azo omena mba tsy teraka disadisa eo amintsika samy malagasy zay ny fanotaniko. Resaka zaho zay satria za amin'ny état fédéral raha zay anao zao Belgique de misy ny région flamande par rapport amin'ny dialecte io lany teny flamand zareo de misy ny Wallonie de misy ny ao Bruxelles inona moa zany bilingue de io zany de hita mazava tsara mihitsy fa tsy mitovy mihitsy ny culture ny flamand sy ny wallon satria ny flamand tena bosseur rigoureux ny francophone rehetrarehetra de io tandrametaka io de mahantra ohatra ny kany suisse koa zao kany suisse romande zao de misy ny canton ny Genève Lausanne Neuchâtel tsy ambony be ny taux anina moa zany de chômage satria tian'le socialiste loatra ty aide sociale fa ny suisse alemanique ny suisse allemand de olona bosseur koa sady rigoureux de rehefa hita tsy fitoviny zay na resaka linguistique ohatra zao ny état canton zany ny état ny suisse ohatra hoe Ticino ny miteny italiana de firenena anankiray miteny italiana de ny aty miteny frantsay de Genf Vard sy Neuenburg de ny suisse alémanique de miteny allemand découpé en fonction zay tsy mitovy le culture de rehefa mandeha ny hita tsara mihitsy zany fa rehefa mandeha ny votation misy aty manko misy liste populaire mandeha votation de hafa foana ny eritserety ny suisse romande par rapport au suisse alémanique
dia amin'ny vison'izany koa raha ohatra ozy ianao découpena par rapport amin'inona dia zareo zao ohatra hoe ny tsy mitovy ny intérêt isaky ny région ohatra ny Genève frontalier en frontière dia tonga miasa ao Genève daholo ny frantsay miditra amin'ny frontière miasa ao ka ny frantsay raha omenao karama 2500 € fotsiny frantsay dia efa ekeny io satria karama vola be zany any France dia maty le mponina ao à Genève amin'ny ina moa zany amin'le town Genève satria misy dumping salarial mitovy an'izany koa ny amin'ny Suisse italiana ny TSA ny italien rehefa miasa tia Suisse izy avo menao karama kely io indrindrandrindra fa ny indépendant ohatra ny plombier mahita marché izy dia manao an'izy dia mora be nanao vandalana azy dia ireo le canton ireo état frontalier ireo tsy mitovy intérêt amin'ny état centraux ohatra ny aty misy anaty Obwalden na Nidwalden Schwitz na i Lucerne na i Zug tsy mitovy ny intérêt par rapport amin'ny région zany satria aty averiko le resaka Genève teo dia rehefa manao dumping salarial ny ina moa zany ny frantsay miasa ao Genève dia mangatraka ny Genève tsy mety raha ngaty fa aleo asina salaire minimum dia ameraka salaire minimum zala 4000 € dia aty amin'ny Suisse centrale aty tsy mety aminay le salaire minimum satria raha vao menao référence ny mpampiasa hoe 4000 € io dia 4000 no meny ny mpampiasa fa avy aloha izy ny concurrence dia arakaraka aty afovoany aty manko vitsy ny mpiasa zany satria miteny Suisse allemand aty tsy frantsay tsy miditra aty dia amin'izay fotoan'izay rehefa vitsy ny mpiasa dia ny demande zany kely par rapport amin'ny offre dia miakatra ho azy le salaire ka ny olona aty amin'ny canton aty amin'ny Suisse centrale aty tsy mila le salaire minimum tsy mety amin'izao le salaire minimum fa ny amin'ny état frontalier ka ianao manontany hoe ahoana ny découper anazy par rapport amin'ny économie par rapport amin'ny langue par rapport amin'ny ina moa zany ny culture ohatra zao a Espagne mangataka hoe asio fédéré na ny catalan zany mangataka état fédéré tsy mety Espagne satria manan-karena le catalan dia le catalan manana langue izy manana culture izy rehetrarehetra tsy manaiky fa raha manao indépendantisme ny catalan dia gadrany zalahy zay le découpage izay indrindra no fantaniko mba hampanahana kely anahy avy eo ity dokotera afaka manome ny heviny any hoe tsisy risque ve zay arak'izay hevitra zay hoe ohatra ny salamikany nanome ohatra tsara anao tao ny amin'ny flamand na ny flamand sy na ny wallonne raha ny tantara dia nitsimbadika izy tamin'ny voalohany taty amin'ny Wallonie no nisy ny force économique satria taty nisy ny charbon dia taty nisy ny charbon dia ny flamand niasa taty wallon ary ny italien nandeha ny findramonina tany Wallonie tamin'ny andro fotoan'andro taty aoriana maty ny métallurgie sy ny resaka fitrandrahana ny mine dia lasa nivadika indray ny économie tamin'ny alalan'ny poro tao Anvers sy ny sisa dia io petraka eto mahita lisara ary misy fahamarinana ny teninao fa hoe niova lay économie no le conjoncture dia ny fahatahorako zany dia zao hoe kanay aty a Belgique zao hoe am'izao tsika amin'ny teny zao dia misy masy le atao hoe transfert d'argent avy any amin'ny Flandre makaty amin'ny côté wallonne satria tsy maintsy asina ny équilibrage satria le structure ny zareo fa mipetraka tsara dia mandeha le izy fa ny fanontaniana mipetraka hoe raha hipetraka le rafitra mbola tsy fantatra moa le typana fédéralisme satria fédéralisme raha hipetraka zay typana fédéralisme ho apetraky ny vahoaka eo arakaraka zay référendum andeha hoe anana an'izay solidarité nationale zay ihany ve rehefa tonga amin'ny état fédéré ireo olona reo no lay ataontsika hoe tsika zao mandeha amin'ny Itsipo eto ankitsipo fa lay tompona andraikitra ve tsy sanatry hanao karazana hoe gejaina sy hanao ampimamba ihany koa ho an'le faritra sasany no tsy fantatry ny lafiny manokana satria zay aty zao efa mandeha na ny flamand hoe tapao am'izay io cordon sanitaire entre ny flamand sy any io fa tsy mety aminay intsony nefa raha vao tonga am'izay izy dia potika ny Belgique ray manontolo dia zay ny fanontaniana petraka hoe ho voafeh ve zay mahakasika an'izay zavatra zay ary zay misy no atahorako mahatonga anahy miteny foana hoe ary indrindra manao inona moa ty mandresy tatra vaoka malagasy hoe tsy ratsy ny état unitaire fa ilay fampiarana ny voalazan'ny texte mahakasika ny décentralisation no tsy tanteraka zay ao mazava zay dia itsika malagasy ihany koa
mila mijery tsara hoe ohatrany ahoana ny zava-misy eto Madagasikara fa tsy mainka fotsiny tsika hoe tsara ny ary de hoe ando ranga hanao an'izao akoho izy de fomba fitenenana zay hoe aza misafidy randrana manendrika ny hafa fa zany hoe mila fantarinao zany ohatrany ahoana ny ianao zay ianao vao mandeha miadopte zavatra hafa zany. Misy miteny zao hoe misy volamena ato de misy renirano nefa ihany renirano io feno voay io ihany lalana makeo amle toerana misy volamena de ny condition zany hoe tsy maintsy milomano makeo amin'ny inona ma ty makeo amle toerana misy volamena fa tsisy zavatra afaka atao akoatran'izay tsy afaka mandeha avion eto de nao hoe zany hamono tena ho andeha ao amin'ny voay hakan'le volamena ka hoy zao hoe mila jerena aloha ny réalité zay vao miroso amizay état fédéral izay tsika. Madagasikara nge nosy anankiray tsika tsy afaka apitahaitsika amin'ny ankabeazan'ireo ataotsika firenena izay nanao ino ma ty naka an'izay fédéralisme zay koto miresaka Suisse ohatra de mila jerena hoe ohatrany ahoany Suisse tamin'izy nanapa-kevitra hoe ndao tsika hanao état fédéral. Suisse zany nge ka efa canton samy naleo teny canton indépendant. Jerentsika ihany koa Belgique ohatra nanao misy naza teo fa misy miteny néerlandaise misy miteny française misy miteny allemande zany hoe fiteny zareo zany efa anankitelo samihafa. Ny malagasy nge fiteny anankiray fotsiny azo lazay ekeko fa misy dialecte maromaro fa afaka fankahazo foana tsika ka mila tazomina izay unité nationale zay izay fihavanana izay satria inona de teny ndray zay koto hoe ka mova eo rava ny solidarité nationale raha ohatra ka hiroso amin'ny fédéralisme itsika tsy voatery fa ny olana fotsiny de zao misy inona moa misy étude nataony sociologue makasika an'ilay fiarahamonina zany misy an'izay atao hoe écocentrisme social de io zany mametraka tsara kategoria hoan'ny fiarahamonina société apetrany tsara hoe misy ny écocentrisme autistique misy ny écocentrisme infantile misy ny écocentrisme pubertaire misy ny écocentrisme adulte. Ireo ny autiste zany na ny tenany na ianao na ny hafa objet foana. Ny zazakely infantile ny tenany ihany zay no everiny fa sujet fa ny ambiny objet. Ny écocentrisme pubertaire dia ny tenany ny manodidina anazy ny havany zany zay ihany no sujet fa ny ambiny objet. De ilay adulte io no sady manome lanja ny tenany manome lanja ny olona akaiky azy manome lanja ny fiarahamonina ka raha ny fiarahamonina malagasy jerena dia tsy any amin'ny adulte misy atsika fa ato amilay miala sakana fiarahamonina miala sakana zany ny fiarahamonina malagasy zany hoe tsy afaka miconsidere ny hafa akoatry ny tenany sy ny olona akaiky azy manodidina anazy de zay misy nge zava-misy eto amin'ny firenena ary io tsy ho afaka mihitsy io raha tsy mila apetraka izay fanovana rafitra izay zava-misy eto amin'ny firenena izao de io fiarahamonina miala sakana io ataotsika hoe misy fanendrena olona ohatra matetika dia mipetraka foana izay nepotisme izay rahatsika ohatra tany Toamasina fanendrena Dezenyspat ilay voatendry voalohany avy any Moridava inona nataony zareo avy Toamasina ndroasiny zareo zany le hoe fiarahamonina mbola miala sakana mbola tsy afaka miconsidere ny hafa de zay zavatra zay mila arovana zay tsy miteraka an'izay rupture ny solidarité nationale zay. Madagasikara nge ekeko fa misy ataotsika ny kolosaina maro samihafa fa zay zavatra zay tokony harena zay diversité culturelle zay tokony harena zay izay ataotsika hoe fahasamihafany ressource zay tokony harena zay zany hoe mifameno zany itsika Madagasika aleo tazomina amizay le izy aleo tazomintsika amizay ekeko fa hisy foana ny solidarité nationale na de inona ma ty na de mipetraka aza ny fédéralisme misy an'iny inona ma ty misy an'iny pouvoir de péréquation iny foana le izy
samy misy an'iny daholo ny fédéralisme ao mazava na ny état unitaire décentralisé ao anatin'ny constitution antsika zay hoe péréquation zay mba hafana manampy an'ireo zone moins avancé ka manoloana an'izay zavatra zay indrindra mba hierovana an'izay de hoe zao hoe andao aloha hojerentsika hoe inona ny problème tena misy zay tsika vao miroso am'lay inona moa ty fanovana an'izay type d'état zay satria io inona moa ty araka ny antidina nataon'ny sociologue io égocentrisme pubertaire io de ny système politique mety amina dia aristocratie de ny type d'état mifanaraka am'izay état unitaire décentralisé de ny égocentrisme adulte ny type d'état mifanaraka aminazy c'est le fait aza tapahana aloha le izy mbola ho farana hatramin'ny farany ka mila zay approche sociale zay sika zay approche psychosociale zay mila jerena tsy afaka janona tsika zay ngeny hoe zay maha état ny état ny atao hoe état zany raha miditra fédéralisme tsika hisy état fédéré maromaro ao dikan'izay ny atao hoe état de misy territoire misy pouvoir politique ary population io misy approche psychosociale io zavatra io ka mila jerena zay hoe ahoana ny eto Madagasikara fa tsy hoe le any velany fotsiny kopiena makety moa ve tsika efa faritra samy maleo tena tsisy ange zany raha samy naleo tena tsika tsy nitabataba ny avy any amin'ny faritra hoe centralisme be dia be eto hoe ahoana zay amin'ny faritra ka mila reglena aloha zavatra reo amin'ny alalan'ny fampiarana ny voalazan'ny constitution rehefa avy eo mety mbola iroso hoe vonona am'ilay état fédéral zay sasy fa alohaloha ajanona koa le izy ny olona gasiny izany rehetra zany zavatra teknika mbola any amin'ny constitution tadiavinao zany analyse audit rehetrarehetra ny olona gasy am'izao fotoana zao mipetraka ny sambava izy anamboatra passeport mila mandeha avion izy makany Tanarivo anamboatra passeport any nge le olona le gasy de enao tena efa mba tena taminao ty dokotera ngambany zany nangatana oatra zao fotsiny fa tsy niteny zay mahatonga nangatana afaka tsy manapaka zany ianao fa mito ny fanamboarana passeport ordinateur anakiroa fotsiny ao de miampy caméra digital de vita ny passeport maninona ny olona avy any sambava tala andeha avion Tanarivo anamboatra passeport mbola miandry satria am'le état unitaire tsotsotra koa ny moa zany ny kolokolo zany hoe tamin'ny andro Rajoelina teo de ny akamanany no manana le ino zany no informatisé mahina moa ny passeport basy natao hoe biométrique ny aty asio raha mbola sy biométrique de atao biométrique satria afala mangalatra de tsy maintsy mandalo adolodolo tonga avy any sambava ianao tonga anamboatra passeport de asainy zareo miandry herinandro de na tapabola anao anamboatra passeport de tsy afaka manao zany de tsy maintsy andovola anao de ny akamandralao amin'ny état unitaire afaka manao zay fa raha ohatra ka samy manana ny ordinateur any Thomas na ny Tiliara any Ambovome am'izao fotoana zao tsika efa connecté efa digitalisé afaka mahita le base de données hoe ty olo tika zanaky Raketamanga ty olo tika zanaky Rakotomavo de efa informatisé rehetra am'izao fotoana zao ina moa ny akarana Antananarivo zay nge le ohatra anakiray fotsiny zay fa be dia be ohatrany hoe ministre Tsinjono verangady any ampandrinomba any Antananarivo ministre Tsinjono ina ny fatany zareo any ampandrinomba ka aka permis de pêche ny olona any tsy haiko any Amorondava de aka Antananarivo zay zavatra zay tena olana anatin'izy izy fa psychologie zany compliqué be zany fa zavatra complexe natiavin'olona hoe tsy possible hoe any Antananarivo dolo vamono zavatra eto tsisy zay ny effet an'le état unitaire ka zay ny tatiavin'olona hoe baseky sady leo koa ny olona hoe DJ fa nitondra fiterin'olo fa nitondra de niafy dolo tsika anatin'ny efa 10 taona zany sasany manjary ka tsy leo aloha ka samy manao ny anazy de na mahay zay Thomas na mahay ny any avary na tsia de efa ny anay io de levena io de toute façon ny efa misy io ça marche pas miaraka mijaly io potika ny vidiny vany potika an'izao rehetra zao aza raiky misy problème any Thomas na ino zany
ny resaka cyclone de nisy tsy mitolona avy Antananarivo zany miaraka amin'ny jet privé makany Thomas jet privé miaraka amin'ny romborombo miaraka amin'ny délégation otrina ny kohany zany nga Thomas tsisy olona mihitsy tsisy lalana zany le olo Thomas fa miandra le avy Antananarivo zay no mahatonga ny zavatra io fa raha ohatra anao analyse anao audit anao sososo ny olona efa tsy am'izany so fahitako azy fa ny olona de fa baseke zay ie amaly kely anazy zaho pasteur mety inona mo zany zavatra resany zokoto zany hoa problème de décentralisation zany problème d'application an'io constitution io zany France ohatra ny any France ave zokoto ny any Lille ohatra tsy mahavita passeport ao fa mila mandeha any Paris ny any France vita be ny ino moa zany administration française ohatra ny hoe mahakasika ny papier étranger fotsiny hoe ny passeport de ohatra ho an'ny français à l'étranger de any Nantes dolo ny centre européen de ny administration française ao à Paris dolo etc de ao à Lyon de nanona tonga zareo ny décentralisé anatin'ny Lyon satria fagnongota ao à Paris dolo zany nge exemple détail nge zany détail nge zany hitanao ilazako anao fotsiny hoe resaka décentralisation le izy azonao ohatra zao za ty Maroc ny amin'ny ville rehetrarehetra de any Rabat daholo handeha hanamboatra passeport ohatra passeport raisinao teo amin'ny problème fa amin'ny ville izy mametraka anao dépôt dia amin'ny ville izy mbola ina ma ty maka le passeport vide zany hoe problème mana décentralisation le izy nefa Maroc manana mpanjaka ngeny eto mpanjaka ny lohany de zay vao misy ny anina rehetrarehetra fampetrany zareo tsara zay décentralisation zay ny ao anatin'ny lampandriana zareo arahiny zareo tsara ny texte ka io itsika na andeha any amin'ny fédéralisme tsika rehefa tsy anaraka ny voalazan'ny constitution dia vao maika ny loza ny zavatra isy fa aoka zay zava-tsy hoe kareo président amin'ny état unitaire justement tsy te hiditra tam'izany décentralisation zany izy zero raha valombanana mbola tsy ampy herinandro koa izy zany sista am'le hoe état unitaire any tsika satria anatony leri nanao ina moa zany monopole ny économie rehetra tao Madagascar de leri koa tsy voafidy leri raha ohatra ka samy manana ny ina moa zany ny idény daholo ny fahatrena de izy minsiste amin'io ka ny amin'ny état unitaire de zay président io de tsy insiste foana ny monopoliser izy ka zay tokony mikasy teny zao de avy eo samy manana constitution samy manana président tsisy garantie io tsisy garantie hoe rehefa andeha anao fédéralisme tsika de tsy maintsy ina moa ty tsy maintsy andeha araka ny tokony ho izy ny any amin'ny état fédéral fa mila na izany ty mivahoaka raha ohatra heno ikodo raha ohatra zany zanakao hoe zao ny zavatra tiny nefa ianao mahafantatra hoe tsy ahasoa anazy io de rahanao ve ny zavatra taony le izy ange jerena hoe ahoana ny situation eto amin'ny firenena mila jerena misy zavatra be dehibe io jerena ohatra ny lafiny administration ahoana ireny ina moa ty ireny pouvoir régalien reny mila jerena daholo reny ahoana ny finance ahoana ny justice mila jerena reny fa tsy hoe to de fa problème na décentralisation io rehefa mipetraka ny voalaza ao anatiny rehefa rahina tsara nao anatin'ny texte de tafaboaka atsika fa io tsy fanarahana an'io foana mahatonga an'io hitanao kodiny samaty zao raha ohatra manana tobile mividy citoyen problème foana ampanina foana citoyen de atadiavinao zao ndray problème de ampanina foana izy zaka mividy BMW sany atsika ngefa mazava le problème be de io nandrosona solution azy zany antsoina hoe ovaina le raha ovana le système na resaka justice io ohatra atao inona moa ty ataona système judiciaire mixte io ohatra hoe zavatra olana kely any anatin'ny fiarahamonina igny toy ny resaka halabotry halatra koho sy ny mangahazo ohatra de ny zareo ao tanàna mandeha mandamina iny zavatra iny fa tsy ny any amin'ny tribunal le rafitra mila apetraka mazava tsara rehefa mipetraka ny rafitra mipetraka ny loi d'application ny voalazan'ny constitution io de lasa tsika ary ikoto moa zany tsy mpamaky baiboly fa ao amin'ny baiboly ange pasteur mpamaky baiboly ao amin'ny baiboly de tsy adala akory désolé si baiboly za tsy mila hoe baiboly ve natao référence aoka tsy hoanao le izy hoany vahoaka manaraka an'ilay vatsika anao ako an'ity zay tsara rehefa mitondra ny vahoaka n'Andriamanitra avy any Egypte hakany
tany Kaneana ohatra i Moïse le izy ange tsy resaka hoe exemple na hoe atao hoe juridique fa analogue le izy analogie le izy kokoolona nianatra de mahay an'izany atao hoe analogie zany de ampifandraisina kely le izy mba azahoany voaka malagasy zay miteny fa kristianina zareo de reo azavaiko am'zareo ny resaka décentralisation hoy izy ny inona moa ty rafosan-dahiny Moïse Jethro ao amin'ny Exodus toko 7 misy an'izany zavatra izany lasa ikotoy ny fandeha vakiko amitsika le izy hoy le rafosan-dany tamin'ny Moïse hoe ary mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina tsy tia kolikoly ka manendre mpifehy arivo sy mpifehy 100 sy mpifehy 500 ary mpifehy 10 ifehy azy ary aoka ireo no hitsara ny olona mandrakarivo ka ny ady lehibe rehetra no aoka ho entina aminao fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia aoka ho tsarahiny hiany dia ho maivamaivana kokoa aminao izany ka dia hiara mitondra aminao ireo raha anao araka izany zavatra izany ianao ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra dia haharitra ianao ary zao olona rehetra zao koa dia ho tonga soa matsara any amin'ny tany dia nekeny Mosesy ny tenin'ny rafozany ka nataony avokoa izay rehetra efa nolazainy dia novidiny Mosesy izay lehilahy mahay tamin'ny Israely rehetra ka nataony lohan'ny olona anapaka azy dia ho mpifehy 1000 sy ho mpifehy 100 ary mpifehy 500 ary mpifehy 10 dia ny tsara ny olona mandrakariva ireo koa ny ady sarotra ihany no nentiny tao Mosesy fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia notsarainy ihany io resaka rehefa raitsika ohatra ataotsika analogie fa tsy hoe exemple juridique raitsika io voalaza ny constitution malagasy io ohatra izay ao amin'ny article numéro 3 de le inona moa ty le zay hoe resaka décentralisation zay ho any amin'ny collectivité territoriale déconcentré de ireo arivo reo izy reo arivo ireo le any amin'ny commune reo izy ireo 100 reo ireo ny any amin'ny région izy ireo 500 reo ireo ny any amin'ny province io zany analogiena décentralisation ditanareo tamin'izay fotoana zay inona ny mission nataony Moïse hitondra ny olona makany Kanana de aninona rehefa aveo zany lasa tonga soa tsara le olona satria nipetrapetraka tsara tsy Moïse daholo nandeha nanao an'izao rehetrarehetra zao fa nisy olona nanao an'iny zavatra iny ny zavatra madinidinika ohatra io le teneniko hoe ohatra apetratsika ny système judiciaire mixte ohatra zavatra madinidinika toy ny alatrakoho ny resaka fisarahana olana ara-panambadiana ohatra mba zareo ao amin'ny fiarahamonina any amin'ny commune ohatra manao anazy ray aman-dreny an-tanàna fa tsisy idirany any amin'ny tribunal exemple analogie an'ilay décentralisation io docteur tapakely lofa misy point sensible agezabe anankiray koa tia ao amin'ny resaka reo mirahalahy zay resaka hoe centralisme sy le resaka any amin'ny faritra matetika ataoko mahitsy be ny resaka hoe ny raha voazany hoe fanjakana fohy be matetika zany ao anatin'ny sain'ny baoka malagasy de hoe centralisme merina mialatsiny raha manonona anarina satria hoe ao anarivo zany le centralisme zany hoe misy karazana ohatra misy karazana ambiguïté ihany anatin'ny centralisme égal de izay matetika voatondro amin'ny ady hevitra ty zany hoe tsy resaka structure tsony izy fa lasa resaka problème na resaka foko de tena olana ara-drafy mpanjakana ve zany no misy sa olana ara fisolotena ara politique zay mbola hitranga ihany na ara-pitso aza dia eo am'izay zavatra zay na inona mihina laminao safiditsika na fédéral na unitaire de mbola hiperaka ve zany le rafitra ara fisolotena zay sa problème plutôt culturel ve izy fantaniko aminareo mirahalahy zay sanao masy koto aloha mbola tsy amaly zany zokoto makasy any zavatra zay marina izay mila ina moa ty tsy afaka amavanina zay constanao zay mila mijerentsika ny parametre rehetrarehetra mialohan'ny hirositsika zay le teneniko hoe mila jerena tsara mila fandiniana hoe ahoana ny zava-misy hoe inona marina ny contexte iainan'ny Madagasikara zay tsika vao handeha hanovan'izany type d'etat hoe hiditra amin'ny fédéralisme zany
raha io hoe lazainao hoe matetika ny olona mihevitra hoe merina daholo centralisme zany, de zany ange diso ange zany e. Inona moa ny proof fa merina daholo ny tompona andraikitra amin'ny fitondram-panjakana Madagasikara? Tsisy proof zany. Ary raha ny constat personnel koa de mazah mahita hoe 80% mahery angamba de olona avy any amin'ny faritra daholo no tompona andraikitra ao Madagasikara zany. Eny na député ohatra jerentsika député hatramin'ny premier ministre ohatra tamin'izany fotoana zany, olona avy any amin'ny faritra. Fa io zavatra io mahatonga ny liso mahatonga ny problème rehetrarehetra eto dia resaka tsy fanajana lalàna, resaka fitiavan-tena, zany hoe tsy merina irery ihany, mialatsiny amin'ny fomba fitenena, fa na ny olona avy any amin'ny faritra de tia tena, tsy misy fitiavan-tanindrazana, tsy misy fijerena ny hafa fa ny tenany ihany. Io le ny resako hoe ny fiarahamonina malagasy dia fiarahamonina miala sakana. Fiarahamonina miala sakana veriko foana, tsy mahafantatra afa-tsy ny tenany, ny manodidina anazy, zay ihany. Fa ny hafa tsisy rarahiny an'izany. De zay nge no eto e, zay no eto. Ka iroso amin'ny fédéralisme atsika dia teraka problème be io. Jereo ange tany Fianaratsoa, tsy haiko ohatrany tamin'ny 2006 nisy adiny zareo avy any Atsimo sy avy any Diago tao amin'ny université, de nijanona kely aloha ny fampianarana, adiny samy mpianatra. Satria raha tsika na université nge mbola mia zany hoe fikambanany avy any ary fikambanany foko zao hoe, de reny zavatra reny mampibaribary fa fiarahamonina miala sakana, ny fiarahamonina malagasy tsy adala akory ireo théoricien maromaro nianatra nametraka tsara hoe rehefa fiarahamonina miala sakana dia type d'état unitaire décentralisé no mety aminy, fa tsy zakany zany démocratie sy fédéralisme zany. Satria système politique démocratie fa en parallèle amizay type d'état fédéralisme, tsy adulte ny fiarahamonina malagasy. Ka problème be izerenan'io enjeu social io zay tsy lazainy kodiny fa tsy zava-dehibe le izy teo rehefa nyresako fa amiko hoe mila jerena ny paramètre rehetrarehetra mba tsy ampidirana fahoriana ny boka malagasy. Ahoana ny hevitro koto tam'le fantaniko teo? Maheno ve koto? Sa tsy maheno? Tsy maheno koto zany. Asa maheno ve koto? Zay vao maheno. Tsy naheno anazy zany koto teo, so de veriko le fanazavany. Eny koto zany teo fa izy moa i pasteur. Oui. Ho zaho hoe ny fantaniko teto zany de le hoe matetika rehefa miteny hoe fanjakana fobe de lazaina fa merina, misy centralisme merina, lazaina ho ao anatin'ny débat izay matetika voatondro amin'ity ady hevitra ty, dia olana ara-drafim-panjakana ve zany sa olana ara-fisolontena ara-politika no mbola ataorina hitranga quel que soit le rafitra misy eo. Zay le fantaniko teo. Ka le izy mahatonga an'io hoe merina foana ny administrateur satria zay no zavatra apetraky ny mpanjanatany. Ary nanomboka tantana fidiran'ny kristianisme mihitsy no ny favorisena ny tao amin'ny centre ohatra tamin'ny andron'ny Radama voalohany. De ny sekoly missionnaire fa raha navalona voalohany rehefa natsapa hoe le kristianisme mampizarazara ny faritra. Ary d'ailleurs ny expérience tena hoe concrète de ny tany Rwanda. Tany Rwanda ny kristianisme zay ny alohan'ny ina moa zany fanjanahantany mampizarazara ny rehetra. Ka raha ohatra ka nisy zay tarazo zay hoe ny merina ny manana poste administratif any faritra rehetra, de vokatry le fanjanahantany zay, de tokony fotoanany koa zao tokony ikasena ny zavatra zay hoe raha ohatra manana province autonome ny amin'ny Lakoty manana budget afaka former administrateur, afaka former mpampianatra, afaka former rehetrarehetra. Fa raha ohatra ka mbola miangona ao Antananarivo any ny pouvoir central de tsy ahita herika mihitsy ny amin'ny Lakoty. Efa nisy resaka mantsy hoe mbola tsy manana administrateur ny amin'ny état fédéré, mbola tsy manana manam-pahaizana, mbola tsy manana soso. Satria le système taloha tany efa pourri. Fa ohatra zao ny Allemagne zao, ny Allemagne zany fatany fa misy miantitra ny olona any Allemagne de tsisy olona misabo andreo antitra reo. Inona zavatra ataony? Avy izy mandray an'le fio opère ny Madagasikara.
ny allemand hoe tsy fantatra hoe ny atongavany gasy nde tsy aratra langy ny atongavany eo fa ahafahana mipetraka de ahafahana miasa de ahafahana tonga ny sokotsoko rehetra trano miaran'izay l'Allemagne io tonga avy any le gasy opéra de mianatra langy de ampanaova formation ampanaovanao formation amin'ny flegme ausbildung am'zao ahafahany mitsinjo de tsy fampiny le paramedy amin'ny Allemagne satria misy vieillissement de la population de mitotro tsy afa am'izay ny Madagascar hoe tsy ampy ny administrateur à côté tsy ampy ny mpampianatra à côté tsy ampy ny sekoly tsy ampy ny ina moa zany tobim-pahasalamana fa rehefa manana ny budget kosa reo de afaka s'organiser hoe soa tsy ampy aminay fa tsy hoe ny any Antananarivo ihany no décider hoe zay tiany ataovana amin'izy fa ny any faritra mahafantatra hoe zay tsy ampy mpampianatra zay tsy ampy administrateur zao tsy ampy zao ka aleo zay organiser anazy zay no mahatsara l'état fédéré. Afaka mametra-panontaniana amin'ny amaliky an'izay za pasteur. Ny zavatra angatahako am'izao koto aloha de ekeko fa tsara mampitany le any velany amin'ny Madagasikara hoe mijery le any velany fa atsika zao ankehitriny no miteny de ny débat de hoe handeha hiroso amin'ny état fédéral itsika amin'ny fédéralisme sa hijanona amin'ny état unitaire zany hoe moa ve feno mifepetra am'izao ankehitriny zao hirosoatsika am'izay état fédéral zay na hoe fédéralisme zay mantena mipetraka am'zokoto de mbola tsy feno le izy de ahoana ny hirosony de ianao miresaka hoe io resaka hoe centralisme io hatrany amin'ny fahampanjaka ohatrany hoe Radama namboatra sekoly izy de hita moa ty de tao am'zareo le izy satria nge Radama nge nanjaka tao Antananarivo fa tsy hoe nanjaka tany Toliara izy de normal be izy nitsinjo hoe enao ka mieritseritra hoe androany midécider ny constitution fédérale de androany tonga de vita daholo ny rehetra tonga de manana prof manana administrateur manana rehetra fa raha décider androany en référendum ny état fédéré de zay vao manao organisation administrative ka na ny isan'ny administrateur ary mbola tsy fantatra na ny région mbola tsy fantatra de tadiavinao hovonina amin'ny androany le olona efa ka zay mihitsy heno izy aloha ny atao hoe tao de misy territoire ao misy pouvoir politique ao misy pona ao de le territoire aloha ny frantsay nametraka an'igny loi du 9 avril 1946 zay nakatoavin'ny décret tamin'ny 26 juin 1946 le izy nametraka tsara hoe atao si province de hoe hijanona amin'iny ve sika sa hoe ahoana de ankehitriny manana 24 région tsika zao de hoe ajanona amin'io ve tsika hoe 24 ina moa ty 24 région io de ny fanontaniana mipetraka hoe itsika tsy vonona resaka administrateur fotsiny ohatra ny resahana satria zany état zany dia raha resaka pouvoir politique dia mila administrateur public tsika hitadana azy ary reo inona moa ty pouvoir transversal reo mila omena toerana reo de nefa raha ohatra calculena zany hoe manao estimation tsika ny administrateur rehetrarehetra mivoaka dia manodidany 100 eo manerana Madagasikara io fa tsy hoe Antananarivo ihany io zany ny administrateur mivoaka de nefa zao raha ohatra ka zao hoe ministère tsirairay ohatra ataotsika académicien fotsiny de efa 300 zay 300 administrateur raha itsika ihany koa ohatra ny province mila anakefatra ahora mbola fahanao miconteny zany nefany mbola tsy fantatra koa reo firy nisan'ny province firy nisan'ny izy ahona mbola estimé an'izany aleo andeha ny explication nataotsika hoe 6 io raha ataotsika zany isaky ny inona moa ty ataotsika isaky ny région fotsiny ataotsika isaky ny province zany 6 satria io mety hoe 6 minimum tsy haiko hoe ena e possible mety isy tambatra fa ataotsika zany hoe 6 satria si province atsika zao de zay le teneniko hoe maka design fotsiny ministère tsirairay de efa 300 administrateur zay de ny any amin'ny province mila anakefatra 6 fois 4 24 zany zay efa misy mila 24 anao calcul zany dépassika eto sa hoe ilain'olona l'état fédéré tsy zany ka le izy ianao ikoto raha hoe ianao zao tenena mananjanaka anao de ilainy zanakao ohatra kiraro ary mila Air Jordan le zanakao ianao tsy manana moyen iviana le Air Jordan de hoe to de hoe ilainy zanako di any mila jerena ny moyen hoe ilaina ve sa tsy ina moa ty manana zay moyen ve zay tsika zay ahoana afantaranao hoe manana zay moyen zay anao raha mbola tsy fantatra akory ny découpage mba tsy fantatra akory le ka io
efa raisiko am'le 6 province le découpage aloha ahoana ny andrasanao laza amin'ny 6 province ina ny antony andrasanao laza 6 province ka possibilité ny raha ina ny ka possible zany amy kody ina ny ka possible si 24 ve sa 6 io tena 6 na 24 sika ny anao calcul an'izay eto endresaka lava be anao fa loa sy tapako le resaka ao le iza de zao rehefa décidé ianao ange nanapaka ny resako hoe za nge manazava tapahanao e azonao za manazava tapahanao io na 6 io na 24 ny olona rehefa manao ino ty manao étude ametraka zavatra zany mila tao daholo ny étude rehetrarehetra ka possible zany manampahaizana zany rehefa ametraka zavatra inona ny ka possible probabilité io zavatra io de amin'ny alalan'iny ka rehefa tao daholo ny ka possible tsy mety ary le izy tsy vonina ny malagasy administrateur fotsiny resaka io mbola resaka atsika magistrat zao magistrat ataotsika eo manerana Madagasikara eo manodidina ny 1157 eo de nefa Antananarivo fotsiny raha ohatra ka apetrako zavatra io efa mila 1500 magistrat satria misy ambaratonga mpahefana isan-tsokajiny any amin'ny tribunal Antananarivo fotsiny zay de raha ohatra ka atsika mila satria natonga nivoko amy taketa ina ty fédéral nge de satria ny service public tsy tonga any amin'ny vahoaka ka izay service de proximité zay ny tadiavin'ny vahoaka ahoana ny fomba hatonga zay any amin'ny vahoaka kanefa le moyen tsy ananatsika nefa misy moyen tsotra kely état unitaire décentralisé apetraka ny loi d'application ny constitution io de manana zany autonomie zany ny collectivité territoriale décentralisée commune région province na io anna io ange ao amin'ny lalam-panorenina nge ohatra ina ty chef de région mila fidina nge io fa tsy tendrena de maninona ny tendrena maninona ny tsy arahana ka loi d'application ny constitution ny problème mety fa tsy formana état hoe état unitaire fédéral ka io re tsy manana moyen tsika de leo aloha tsy miroso fa réglena le problème meno resaka reo raha laha teo misy zavatra point anankiray itovizanareo aloha teo de ny hoe ako miteniteny mafao zavady nisy teninareo raha laha teo hoe itovizanareo le hoe mbola tsy vonina eo am'le hoe état fédéral na de fa tokony izotra fa andeha miandalana eo zany misy zavatra anankiray fantanina mipetraka tiako apetraka kely hoe efa nanana faritra mizaka tena isika ny resaka province autonome Madagasikara teo nanenanelany 1998 sy 2007 de talohan'ny nanafoanana an'izy ireny inona marina no tena tsy nety satria azo lazaina hoe efa nirositsika azo lazaina hoe karazana ohatrany hoe antichambre ho any amin'ny fédéralisme le province autonome mbola tsy tonga any am'ilay tena fédéralisme fa efa nilalana ny zorana anakany avy eo izy nifoanana de fahalalana azy inona ny antony nanafoanana le izy tsy nety tam'izany fotoana zany le concept ve ny olana sa ny fomba nampiarana azy ary nahoana ity resaky tia tsisy miresaka fa tonga de mandingana avy hatrany any amina resaka fédéralisme brute fotsiny fa eto am'le province autonome masy nitako hoe azo lazaina hoe teo zany no phase de transition netreretana hoe ho tafavoaka sa tsy ho tafavoaka nefa nifoanana le izy ahoana ny hevitrareo ny am'izay eleo zokoto tsy manakevitra mikasika an'izay tsy manakevitra anao mikasika an'izay hoe naninona lay province autonome tamin'ny androny Ratsiraka eny tena marina moa oui 1998 jusqu'à 2002 oui somary tafapetraka lay province autonome tamin'ny andro Ratsiraka zany fa milohan'ny tena idirako lalina kely amin'izy de misy fantena petraka ty na amin'ny zokoto ohatra na amin'ny pasteur hoe moa ve tena nisy ataotsika hoe fandrosoana tamin'ireo filoham-pirenena tsirairay ireo tena afa-po ve ohatra pasteur tamin'ny fitondrany Ratsiraka ina moa ny atao hoe afa-po raha za personnellement aloha dia il faut être objectif na ny fisiany université eraky ny Madagasikara reo ataoko angambany fa isika hatram'izao mbola nandovany zany ny fahatanterahany sy ny perfection tsy misy fa raha tsy nisy an'ireny zay tsika tsy nisy an'ireo université reo de miverina foana le hoe tsy afa-po zany anao fa miverina foana le teniko hoe tsy fampiarana an'ilay voalazan'ny constitution le izy satria zao Ratsiraka zao napetrany le izy
fa jereo fotsiny ary province autonome fotsiny tamin'izany fotoana zany de jereo angefa raikitra le tamin'ny 2002 inona zavatra nisy nitapahany ratsiraka ny pont iny ma te Brickaville de zavatra ohatran'izay mila rovana zay hoe teraka embargo le izy hoe mahazo autonomie be ty de ny problème amin'io laza korava lay unité nationale satria navery foana hoe ny malagasy dia fiarahamonina miala sakana avery foana io ka ny olana dia resaka tsy fanarahana an'io texte io fa raha narahana io texte io de samy naleo tena ny province satria voalaza ao anatin'ny constitution zany hoe collectivité territoriale décentralisée zay province région commune samy omena zay autonomie administrative et financière zay raha mihaino ny teny dokotera zany hoe miala sakana raha ohatra ka rako le logika anao finalement zany ao ambadika ao zany de hoe idéal ihany le fédéralisme fa pas pour l'instant zay ve le izy tsy fédéralisme mihitsy le izy ka tsy fédéralisme nge le nataony ratsiraka efa nampiariny lay décentralisation satria ao anatin'ny constitution ohatrany hoe miala sakana dika le miala sakana zany ohatrany hoe mbola transitoire fa mbola mizotra hoany amin'ny fahamatorana ka inona ary le fahamatorana ve le fédéralisme sa le fahamatorana fijanona amin'ny état unitaire le fahamatorana ho ary ohatra efa maritra ny fiarahamonina malagasy de fédéralisme oui zany hoe afaka miaina tsara zany démocratie zany fa raha ohatra hoe tsika mbola miala sakana zao dia ny aristocratie mety amitsika zany hoe état unitaire décentralisé fa raha miazakazaka tsika hoe ianao ve misy tourna io de usay ianao to de iazakazaka vitesse maximale maty ianao zay le izy fantaniko anankiray koa ty tamin'ny taona 2008 nisy fanisambahoaka recensement nahitana mpiasa-panjakana fonctionnaire fantôme 50 000 mahery izay nahavoan'ny fanjakana fohy be central unitaire zatsika eto dia mitetina eo amin'ny 20 lavitrisa ariary isam-bolana no very amin'ny fanjakana am'izany ahoana no ahafahana mieritreritra ny hamerina io rafitra ara-pitantanan'io ho inenina na imbalo any amin'ny gouvernement isa-paritra raha ohatra ka hisy ara lay fitsinjarana fonctionnaire isaky ny faritra raha ny fanjakana fobe ihany aza tsy navoafeny mpiasa ray manontolo eraky Madagasikara tsy atahorana ireproduire an'izay schéma zay ve tsika amina resaka fonctionnaire fantôme zay fatatsika tsara fa népotisme sy corruption ahoana ny ahafahana maîtriser an'izay raha ohatra ka andeha any amin'ny faritra décentralisé ny faritra décentralisé ndraha sanao de amin'ny conducteur zany resaka fa raha ohatra hoe isaka maliko anazy sika hoe ny état fédéral sika maliko azy fary aveo azo tsika resana fédéral koa oui alefaso ay mahakasika an'izay zavatra izay tamin'ny 2008 fa izy ianao de io tsy tamin'ny 2008 fotsiny fa mandraka ankehitriny mbola misy foana zay ataotsika hoe fonctionnaire fantôme zay ary amin'ny ankapobeny ny olona tena ambadika reny zavatra ireny de ireny vadina mpanam-politika reny olona ambony reny matetika reny tsy miasa any an-tranony any zareo de nefa mandray karama ka mba iarovana an'izay zavatra zay de mila petraka tsara ny rafitra mila asina ny contrôle mila petraka ny contrôle afaka atao tsara nge zany intsika nge tsy voatery hanao copie-coller fotsiny an'ilay ataontsika hoe état unitaire n'olona any amin'ny firenena hafa fa tsika ihany koa afaka manampytsika hoe ahoana ny fomba atao hanatsarana ny fiarahamonina malagasy mba hisitrahany malagasy rehetrarehetra tombotsoa de ny teny ianao hoe maninona tsy voafeny fanjakana fohy be zany tsy voafeny le izy satria tsy tafapetraka lay décentralisation satria raha tafapetraka tsara de tsy tokony zareo any amin'ny fohy be kory nanara-maso ny olona any amin'ny collectivité territoriale décentralisée any fa ny any am'zareo migerer an'izay zavatra izay mampanina autonomie any faritra tsirairay ao anatin'ny lalam-panorenana izy io averiko foana fa lay application ny voalaza ny lalam-panorenana no tsy tafapetraka zay foana no problème de raha zay ary ny problème tsotra kely ange andao apetraka ny loi d'application
de vova io olana io tsy afaka hanao no fahatantsony ireo mpitondra manam-pahefanareo ary mila olona tetanindrazana tsika. Za de mahita hoe utopiste be izy moa utopika be dokotera hoe mbola manantena hoe anao ampiasa ny ino moa zany ny loi d'application reo olona hitanao reo, ianao mbola manantena hoe ireformena reo olo reo, efa hita ny zavatra mitsara fa tena on est dans la mer jusqu'au cou, de ny seule solution amiko de hoe aleo aleo samy li zany raha amiko manokana zavatra tsy chance tsony hoe ireformena ny zavatra misy am'izao fotoana zao satria misy ny fitondra zay hitanao eo de mitazona le fitondrana par tous les moyens, firy mibatsy na nagadragadraina na vao mitaky an'izay nininy eo, ka ny hevitra mety raha ohatra ka tonga ny fédéralisme de samy manao ny azy, samy manana ny ino moa zany ny constitution, samy manana gouvernement, samy manana disponibilité afaka miregle anazy. Zay ohatra Suisse firenena kely ty maninona ny tapatapahany, maninona ny fédéralisé any amin'ny 26 canton na hoe 26 états Suisse efa kely io, ny avantage n'izay fotoana zay de ny olona isaky ny isaky ny état anankiray ohatra hoe ny état ny Lucerne ohatrany de misy Gemeinde fokotany isan-karazany ao anatin'ny état-ny ino hoe Lucerne, de isaky ny fokotany reo samy géreny anazy, fa raha ohatra hiandry any Berne dolo zavatra le mandalo amin'ny état unitaire de compliqué be ary zay mahazo atsika am'izao fotoana zao io tsisy misy fisanjarana ka ianao zany mbola manofy anao hoe allo tsy napetany liza de satria zao tsy napetany liza izy zao ale réformena de mbola mino an'izay zany dokotera amin'ny situation misy ireo le mpitondra bagy be am'izao fotoana zao sady mpangalatra no ina moa zany mpanao didijadona mpanao kolokolo de anao ve de mbola manatena ny sina zany réforme zany, fa raha ohatra efa vaky io rehefa samy manana ny président io samy manana ny autonomie io de zay samy mandinika zay anaovana anazy any, fa raha ny cas am'izao fotoana zao tsy mety amivahoaka tsony io esorina président anankiray c'est toujours la même chose, esorina président anankiray c'est toujours la même chose, io anondry Ravolamena ampanjakany karana anao angalatra namboatra village anao tsisy afa-tsy zay le ataony io de anatena mihina io amiko matony ny olona mipose le question hoe asio atao taille fédériste ty satria leo tanteraka ny olona tsy manana espoir tsony am'ireo président super président ireo no mandidy manapaka rehetrarehetra mitrarehetra. Inona moa tsy hoe kory za hoe betifika hoe tsy maintsy atao an'io, tsy any le izy zange tsy miteny hoe ratsy le fédéralisme fa le risque aterano zay mahatongay hoe mbola misy vahaolana io état unitaire io raha ampiasaina ampiana ny voalazana lapanireny voasoratra ao anatin'izany zany hoe itsika raha ka zay ka ankehitriny efa tonga saina normalement vahoaka ngefa mataony vahoaka tonga saina mitangy de nidikan'izay taloha zany vahoaka tsy tonga saina tsy sany taky ny vahoaka io ange reo mpitondra reo ny vahoaka ange ny tokony fahefana rehefa mijoro ny vahoaka rehefa ny vahoaka rehetrarehetra manara-maso zany tenako hoe utopike anao anao aloha aza tsara no fa bainoi aloha za azatsy napalanao teo fa aleo zany de hatramy aleo aloha zany de hatramy farany raha ohatra ka ataoko ohatra anao raha ohatra zao ikoto misy examen ikoto rapitso de fa ataoko tsy rapitso zany fa rapitso zany tamiko aloha ataoko hoe amin'ny herinandro amin'ny zoma hery zany misy examen ikoto de androany ny zavatra ataony amin'ny examen mena ny koto hoe ty ny zavatra ataony amin'ny examen de io examen io zany hoe tsy nianatra zany koto de tonga de nandeha tany amin'ny examen tsy nazy moyenne koto zany hoe tsy validé zany le module ny koto eo zany koto hoe inona zany zavatra ataonao satria tsy nahazo moyenne anao mahatonga anao ho validé any amin'ny rattrapage ny ataonao hianatra lesona anao ianaranao ny lesona ma tsy hoe raha ohatra ka mbola verinao ny même erreur de am'izay fotoana zay zany hoe olona mamirina zavatra même erreur zany bety zany fa tsy maintsy hoe inona le solution de kehitriny za efa mitabataba eto tsy za reny mitabataba zany hoe tsy fanarahana ny constitution io no olana raha manaraka ny constitution zany tsika tafapetraka io décentralisation io ka mino anao hoe ho resy lahatra ny fitondra unitaire am'izao fotoana zao fa constitution mino an'izay anao
tsika ovaina le rafitra, apetraka tsara le rafitra hoe inona ny mifehy an'ireo olona reo, ahoana ny loi d'application. De itsika vahoaka mihitsy am'izay fotoana zay lasa mpanara-maso an'ireo, tsy hosatsony reo. Raha tsy hoe olona tena efa tsy misaina reo, ary mila piarina no lalàna io, ka ny fiarahamonina hoa, ny fiarahamonina am'izao a miala sakana. Inona moa ny ataotsika hoe garantie ho an'ny zokoto hoe hametrahana hoe izahay ireo, satria ireo mpanao politika be dia be reo hoe misy avy any amin'ny faritra, inona ny garantie zany fa ireo mpanao politika reo a dia hiova, satria na ireo mpanao politika reo dia ao anatin'ny fiarahamonina miala sakana, zany hoe tsy mahafantatra afa-tsy ny tenany sy ny manodidina anazy. Ka am'izay fotoana zay rehefa tafapetraka io ary ny olana vavana ambizy de vao mainka anjaka io nepotisme io, satria zavatra misy ange any ataotsika hoe chef de district ohatra, ny adjoint io matetika vady miano, zavatra misy zany zavatra zany, ka mba hialana am'izay zavatra zay de mila apetraka tsara le rafitra. Ianao zany androany anatin'ny 40 taona zany izy zao teo. Ianao androany mipetraka, androany ianao ametraka an'izay zavatra zay hoe aleo tsisy tsony nepotisme, aleo loi d'application, aleo zao mbola mino zany ianao zany am'izao. Mbola mino fa mety zavatra zay. Mety zay. Mandeha zay zavatra zay, rehefa arahana io de mandeha io. Ka tsika nge mino venao fa andeha zay zavatra zay. Efa 40 taona zao no mandeha. Ino za rehefa apetraka le rafitra, ovaina nge le rafitra, apetraka daholo, arahina tsara, miaraka amin'ny vahoaka ny fotony, ampandraisina anjara amin'ny fitantanana ny firenena, de inona ny tsy ampandeha anjara. Ka izalahy am'izao fotoana garantie de zao. Rehefa ohatra tapaka ny inona moa zany ny état fédéral de misy constitution isaky ny faritra. Le constitution ny garantira ny autonomie sy ny pouvoir ananan'ny faritra. Zay ny garantie an'izy fa tsy hoe ity état central ity zay tiany ataony. Raha tsy respecteny les lois d'application de décentralisation, raha tsy respecteny ka misy am'izao fotoana zao dia inona azonao ataony any amin'ny faritra? Inona azo atao? Inona garantie zany fa hoe i-appliquer zay constitution any amin'ny faritra zay ny any amin'ny faritra. Raha ohatra misy faritra ao, ataontsika hoe faritran'ny Tomasina zany raisiko. Za président Tomasina. Za président Tomasina. Afaka manao président Tomasina fa raha ohatra hiditra amin'ny ina moa zany état unitaire tsy possible mihitsy idirako eo fitondrana eo. Impossible. Satria zao jereo amin'ny fanavoazana zao misy fanavoazana mandeha moa io. Misy fikarakara fifidianana mandeha moa io. Fa efa kajikajy politika ndray hoe ahoana ndray hitazomana an'io tapitra io ina moa zany tapitra io roa taona io ahoana hitazomana an'io dia zalahy ihany. Ka ny fédéralisme manko oka angamba ny azava angamba ny tena marina hoe kasena mihitsy ny structure am'izao fotoana zao. Satria na tonga raha nova rafitra iza moa ny ISR nge ilasa Jefferson nge mitondra le hoe tia ny étude nataony hoe pendant 10 ans zay nanao any ina moa zany étude zay resaka tenao hoe égoïsme adulte sy ny zany ao anatin'ny rafitry ny ISR zany. Zany anao formation tamin'ny ISR nahitany zany. Hitako zavatra resahanao rehetrarehetra io. Zavatra efa misy daholo zany hoe anova rafitra rehetra tonga tany iza moa lasa Jefferson sy ny ray sy ny colonel. Adiny valo sy niandro tao avoloa tao. Tsy manontena koa hoe azafady inona moa zany le propositionareo tsy mirarahany zany reo. Ka ianao zany iresaka isisy tao amboarina ty iza moa ny ISR efa manana rafitra maty hoe rafitra ny maty. Ka efa miteny ny ISR hoe na ovanao injato raha io président io de tsy maintsy tsy tafavoaka Madagasikara. Izao ny foana marotsika crise foana tsika isaky ny 10 taona. Anonga-panjakana tsika anao an'izao matory afaka manao zay tiany ataony io satria le rafitra efa tsy mety. Le rafitra napetraka amin'ny Frantsay de lena moa zany le pouvoir central zany io le super président. Ahoana moa le ahafahany any Rajoelina anapaka hoe anao ina moa zany anao téléphérique izy. Ahoana le ahafahany manapaka an'izany? Anao téléphérique na 150 millions d'euros iany Rajoelina nefa any Ambovombe tsisy rano. De zany hoe ditanao hoe normal ve zany? De eo am'izay anao miteny hoe satria tsy naappliqueny le décentralisation tsy appliqueny any Rajoelina. Ahoana ny ahafahanao hiteny amin'ny any Rajoelina zay super président izay midomine amin'ny ina moa zany pouvoir rehetrarehetra. Ahoana ny ahafahanao hiteny amin'ny any Rajoelina hoe zao ka tsy vao miteny anao de tonga de tsy afaha. Ka zay no eritreretiko hoe rehefa ohatra ko hoe am'izao fotoana zao atao mafy ny conscientisation ny olona hoe ataovy rafitra fédéré raha io ataovy état fédéré raha io de samy manao ny azy. Ka na mety na tsy mety on s'en fout anay io. Zay manao an'io zay atao fanaraka amin'io. Ary ny avantagen'izay
raha ohatra ka raha samy eo amin'ny tomasina fakafantatra daholo i rahatsiraka iny any zao de afaka mifampiresaka fa hoana moa fampiresanao amin'ny iany rajoelana i ravalomanina ny misantrala ahoana ny fampiresana impossible zany miresaka ianao de gadry miresaka anao de miala efa adiny ray sasantsika araky ny resavetivetiky docteur tamin'ny fanarahana apiditra olo ihany koa tsika efa mizaran'le lien efa mizaran'le lien atao amin'ny Facebook ho atsika zay hiditra hametraka fantanina tsindrina tsara mametraka fantanina fa tsy hoe mamelabelatra de satria efa adiny ray sasany zay de tiako atsipy de ny mialoha zany zay alefaso ny teny docteur fitipitino de mampiditra zay ola voalohany eo tsika zany fa jereo ao anatin'ny commentaire fa efa lefako ny le lien ho an'izay te hiditra ametraka fantanina tsindriko tsara zay teny zay misy adiny docteur aoka mba tsy komporondolo zay adiny docteur adiny pasteur teny hoe miseho tare zay teny tsy maintsy miseho tare tsy maintsy miseho vidéo fa tsy feo fotsiny mba tsy ho compte fake fa tena compte n'olona tena vonina aneo hevitra ya za misaotra betsaka fitipitina kely namana ya inona moa ny sokoto mahakasika an'izay hoe maninona rajoelona nametraka telefrika ity io zavatra io zokoto de toetsaina ho aio toetsaina io toetsaina malagasy mihitsy zany mbola fiarahamonina miala sakana ka raha io toetsaina malagasy am'izao de tsisy garantie hoe rehefa tonga any amin'ny état fédéré izy de handeha io raha tsy mipetraka ny lalàna marina say ekeko zay zavatra zay zay natonga ny ACR proposé an'le fanovana rafitra proposé maro zavatra tenenino zay ary ianao ny tena hoe fiarahamonina malasakana zavatra efa eniko amin'ny ACR fony zay za tsy miteny fa ekeko zavatra tenenao marina de marina izy zavatra resanao saingy zao ahoana moa ny ahafahanao andeha hiproposé am'ireo super président reo an'izany basy ny anana ny tafondra anana liberté d'expression de ny zavatra azo atao zany de hoe anova le rafitra raha ohatra ka manaiky anova rafitra reo super président reo pourquoi pas mba isan'izay hoe application de centralisation zany fa reo tsy anova rafitra reo noentina talinge le rafitra fa reo tsy anovan'izany reo tsy anatin'ny sain'ireo reo fa reo ary karamalaza reo no miaraka any reo zala reo ka zay mahatonga ana amin'ny etetra hoe mahatonga anay da spécialiste hoe alors anga zaraina de sambanana anazy rehefa tsy anova rafitra reo rehefa insiste tamin'ny rafitra efa maty efa ino suicide collective ny ataony mpitona zao fotoana zao de alors zala no an'le zany tsy miatao fa au moins zay zany mba mitante chance hoe alors anga ina moa zany ny fédéralisme de samy organiser any anazy alors anga mba izay anana gouvernement anay alors anga zay anana ny législatif anay fa raha ohatra hoe io centrale fa hita fa rafitra efa maty io de fa raha tsy te anova any ange ny tena tanjona amin'izy misy ametraka fantena angamba raha tsy diso za mbola tsy vita nge natao any tapahanao ok le izy resaka toetsaina io na ianao miteny hoe keko fa manana ina ty manana tafondro eto ny efa teneno anatin'ny adiny ray za zavatra zay fa verina foana izy satria tsy azonao de leo beriky foana ny anary mampianatra avelo aloha andeny anava zany tsy anapaka anao teo hoe raha resaka teleférika ohatra naninona ny député reo moa tsy niteny satria le toetsaina tia tena leo tsy raha iny azany efa mazava faritra nge olona avy amin'ny faritra reo député reo olona avy amin'ny faritra reo misy olona avy Antananarivo ary raha ny olona ao Antananarivo ary be dia be tsy makasitraka an'io le olona ao Antananarivo benena no trany rajoelona fa ny olona avy any amin'ny faritra mihitsy ny tena merci président hatramin'ny député ianao mieritreritra hoe tsy azo migasy zavatra tsy fantatry ny gasy zavatra fantatry ny gasy zany zay mahatonga ny gasy hoe tsy maintsy io efa fantatry hoe toetsaina efa naverinao injato dy zany teo hoe miala sakana gasy naverinao injato mbola izay any mbola averinao miresaka fanivan-javitra anao miresaka fanivan-javitra anao hitanao reny concertation nationale ny tanora reny za moa ny teny hoe ahoana fomba ilazana fa crédible satria tsy mazava tsara ny échantillon ny tanora nandeha tany fa namaky foana zany vaky misy teziko raiky amby enimpolo ao anatin'ilay concertation nationale de nangatany zareo moa na état unitaire décentralisé na état fédéral de reto ny zavatra agnatanay fa mipetraka ao tsara izay hoe resaka fanivana rafitra zay karaha iny andro tapaky ny tanora satria aza tapahana moa zany azafady raha ny teny
raha telo zany a satria ianao miteny hoe fédéralisme io angay satria zay ny tapaky ny tanora tany be dia be ny trafidy hoe anao atao avadika fédéralisme le izy azonao de raha ny dikan'izay raha naraka an'izay tapaky ny tanora zay de mila rana ihany koa ny point rehetrarehetra napetra ny tao de io amizay na ino na tapaky satria ny tanora ny telo hoe na ny ao anatiny ny ino moa dia fekevitra misy hoe na io a état fédéral na io a état unitaire décentralisé a dia arany reto au moins misy critère mba afana mametraka an'izay ataotsika hoe olona hitatana zay io le fa nyresaky teo resaka atao hoe administration ohatra za miteny hoe mbola tsy vonona atsika satria tsy manana an'ireo administrateur zay foana miverina zay foana miverina foana satria tsy azonao zao ko firy taona zany meny koa toe de tapapetraka am'izay fédéralisme zay tsika zay aloha valio za firy taona firy taona aloha hiditra reto namatsika reto aho mena fitenenina de avy eo i Mostane i nomena ay lasa nomena i Mostane zany zafady Bali miaraba monsieur Poutre miaraba docteur mialatsiny raha miditra amin'ny débat anareo aloha raha mihaino anareo zay hatramin'ny voalohany a misy zavatra voateninareo fa ny zavatra tsy voateninareo aloha androany satria lasa manao faux débat le izy voateninareo fa ny zavatra tsy voateninareo aloha androany satria lasa manao faux débat le izy voateninareo androany a matotsika tonga am'izao discussion lava be zao a misy zavatra tokony tanterahana aloha eo amin'ny firenena miteny docteur pour état unitaire ekena tokony tanterahana aloha eo amin'ny firenena izy ozy voateny teo hoe efa leo ny zanaky ny faritra amitsindry azo lena mahazo azy a amatoana maro zay zany le fond an'le état fédéral ahoana ny hevitra anareo am'izany hoe leo ny zanaky ny faritra nefa enareo tokony manazava aloha hoe misy lesoko amin'io état fédéral io a mahatonga an'io zavatra io a hoe fitiavantenany za tsy teny hoe mpitondra directa hoe fitiavantenany malagasy manana fahefana zay aloha ny voalohany tokony azavaina de amin'ny état fédéral aloha tiako tenenina hoe koto marina leo isika zanaky faritra voantsindra azo lena fa inona ny garantitsika inona ny garantitsika sy indrindrandrindra zanaky ny faritra hoe raha ho tonga am'izany dingana am'izany am'izao situation misy a Madagasikara atao izay am'izao a zany souveraineté zany am'izao a zay iadivana espace terra matetika hoe tsy misy tsony potika de ahoana ny garantitsika satria azadino fa zanaky ny faritra ny be deaibe mitondra am'izao fanavaozana zao a io hitatsika ny karazan-javatra ataony zala ny trafiky isan-karazany a sy abus de pouvoir raha ny teny anareo teo a tsy ndriko manokana docteur ny teny teo hoe nisy province autonome plus poussé kokoa zany alohan'ny étape miditra eo état fédéral tamin'ny andro ny Ratsiraka io misy erreur kely hoe satria anao ny teny hoe izay nataony Ratsiraka fitaovana ozy enao zay somary tsy manenjika anao fa misy reproche kely hoe io atsika tsy manana honnêteté intellectuelle inareo mana-pahaizana zay nianatra manadiso tantara raha ohatra ka tamin'ny 91 Ratsiraka ny be deaibe ny fédéralisme antaky zany fédéralisme zany tamin'ny 91 tamin'ny crise 91 teo Madagasikara rehefa niverina ny fitondrany Ratsiraka 96 de
ny adopté an'iny province autonome aty amy 2001 vao mipetraka mise en place ny structure de iny mo tonga ny grève 2002 a de enao mo teo ny teny hoe napoaka ny Ratsiraka ny tetezana zay zavatra tsy mitombona akory zavatra teninao zany mba mampalahelo hoe enao manam-pahaizana tokony afantatra ny tantara enao ndray mitena an'izany amin'ny vahoaka malagasy de tsy hitanareo ve lasa mampiady malagasy izao zavatra ataontsika zao satria raha nanongana ny fanjakana teo aloha teo tsika noho ny hoe ozikody teo hoe fitondrana zay nanao zay nydany mikibona de hoe andao anao refondation andao anao réforme io réforme andeha ataontsika io refondation io a tokony nanomboka tany amy concertation nationale any amin'ny assise nationale de any miresaka fa 5 ny zava-misy am'izao alefa la charrue avant le bœuf zany alefa hoe any amin'ny état fédéral sy état unitaire ny débat fa tsy tokony amy zavatra tokony ho izy azosika tsara ny zavatra tiany toko tenenina amin'ny politika ny RCR hoe ny rafitra misy io a tena misy lesoka be de be tsy mifandraika atsika zany tokony maka entre roa fa tsy manao hoe fanatique be na état fédéral na état unitaire tokony aizany marimatry raisina itsika hoa efa nandeha tany am'izany hoe province autonome inona ny lesoka tany amin'ny province autonome ao ny culture ao resaka fitiavatena ao resaka corruption tsy mety tapitra de fantanina farany ato amin'ny anaroroa zany hoe inona ny garantie tsika na hiditra état fédéral tsika na hijanona état unitaire tsika raha am'izao situation misy a Madagasikara am'izao a inona ny garantie tsika androany hoe iova io zavatra io a na de miditra am'le constitution tsika hoe rapitso laniny zala état fédéral ohatrany tamy 2010 a petraka ny autonomie de province hatramy chef de région tokony élu mandraky ty androany a tsy élu ny chef de région inona ko garantie tsika hoe izanaky ny faritra voapetraky eo a tena hoe manara-dalàna azadinonareo a exemple farany de farany hijanona ny mpiasan'ny domaine rehetrarehetra any amin'ny faritra sy mpiasan'ny topo a mamaritra ny tany any amin'ny faritra tsy miankina amin'ny pouvoir central akory reo manao affaire ao de lafo daholo amidiny zala naova zala business a ny tany any amin'ny faritra raha tsy misy pouvoir central akoho manenjika an'iny zala de fa tsisy inininy zay zany ianao aminareo roa mitsotra betsaka anareo aleo te de raisiko le izy satria za moa izy voatonona manokana teo za tsy niteny hoe nararaotiny Ratsiraka le izy a eny e misy sozan-tandoian'izay le izy fa ianao miteny hoe anao manam-pahaizana maninona za no mandiso ny tantara mety anao no mandiso ny tantara fa nisy barazy économique nataon'ny Ratsiraka olo Ratsiraka tao Brickaville nisy an'izay tao ary zay na tonga nio tapaky aoka zay azava ny tantara tsy afaka fafaina de raha tamin'ny andro Ratsiraka zany no tsy afaka miteny tsika ikeko fa nisy hoe province autonome nampiatra ny décentralisation izy satria état unitaire angatsika tam'izay état unitaire tsika fa nampiariny tao am'ilay constitution lay autonomie administrative et financière ny collectivité territoriale décentralisée zay ny nataony Ratsiraka de ino mo hoy izy anao tao misy garantie ve tsisy garantie hoe rehefa mivadiky état fédéral atsika de tsy maintsy iova ireo zavatra reo ary zay indrindra mahatonga miteny ary aoka zava-minao fa za tsy niteny za tsy fanatsika za tsy niteny mihitsy hoe tsy maintsy état unitaire tsika fa ny zavatra niteneniko dia hoe tsy ratsy hoa ny état fédéral ny fédéralisme hoa tsy ratsy fa raha ny zava-misy am'izao fotoana zao raha ny contexte ny Madagasikara ny jerena
de tsy afaka roso amizay fédéralisme izay tsika. Olana anankiray ohatra, ataotsika resaka dette, resaka trosa. Madagasikara nge ananany trosa amizao e. De raha iroso atsika any amin'ny fédéralisme. Iza no andohan'ny trosa? Misy option anankiroa. Ohatra ka hoe centraliser tsika lay dette zany. Zany hoe ny gouvernement fédéral no migérer anazy. De ahoana ny fomba andoavana anazy? Zany hoe amin'ny alalan'ny recette zany avy amin'ireo état fédéré tsirairay ireo. De ny tombontsoa azo am'le izy hoe crédible kokoa ny gouvernement central satria mitombo ny échéance. Fa ilay risque am'le izy de ireo de ny état central afaka mindram-bola ihany koa izy, afaka mindram-bola izy. De nefa zay zavatra zay hiteraka olana zay, koa izy ny état fédéré hoe nga zahay nindrany vola io ka ahoana ny zay misy recette ao, zay olana anankiray mila jerevana ihany koa zay mety ateraky lay. Aleo izy fanazavako. Rehefa avy eo noteo le fanotaninao de zay ataoko eto mandray stylo za de noteko le izy. Satria lasa tapaka le fanazavako. De possibilité faharoa andaovatsika ny dette. Ohatra hoe partager le izy zany hoe entre ny état fédéré. Avelao andeha le izy. Hoe ataotsika hoe partager entre ny dette, entre ny état fédéré ny dette. De amizay fotoana zay, inona ny tombotsoan'le izy satria ny état rehetrarehetra zany, état fédéré rehetra afaka tonga de manao an'izay ataotsika hoe fanarahana any amin'ny bailleur de fonds zay. Zay ny tombotsoan'le izy zany hoe responsable koa ny état fédéré tsirairay. Fa ny olana ateraka an'le izy de ireo faritra izay tsy de manana ressources loatra. Satria misy faritra nge tsy de manan-karena izy, de manana ressources izy manerana. Tsy Madagasikara rehetrarehetra nge no manan-karena manana ny ampy. Fa Madagasikara io tany ray tsika de mifameno tsika. Ohatra ny variny avy ana Batondrazaka ohatra ho an'ny olona any Fianaratsoa. Zany hoe mifameno zany i Madagasikara ke zay milavana zay hoe unité nationale izay. Ka ny faritra izay ataotsika hoe tsy de mandroso loatra nefa izy mbola mpandavina dette en fonction satria zay no anazy manko rehefa partager en fonction ny PIB sy ny isany ao anaty état fédéré. Avelao aloha andeha le izy. Avelao za tsy manapaka anao zao avelao andeha le izy. De ireo état fédéré izay ataotsika hoe défavorisé reo mahantra reo tsy hanana moyen firy handoavany an'le trosa. De dikan'izay enoy aloha. De dikan'izay lasa feno trosa foana izy. Lasa feno trosa foana izy de tsy ho tavavoaka. Ekeko fa izy ty inona moa ty ekisy ny caisse de inona ty péréquation. Fa le problème raha io fiarahamonina miala sakana io ve hanaiky an'izay hoe vola miditra ato aminay ato ve zay tsy andeha ametra. Ekeko fa isy constitution hoe ametraka an'izay péréquation zay. Fa moa ve ametraka vola ao amin'ny caisse na solidarité nationale zay ny état fédéré. Nefa ianao mihitsy ary miteny hoe zao za ity tomate izery zavatrarehetrarehetra fa aleo anareo any Antananarivo any. Satria raha zay toe-tsaina zay, toe-tsaina miala sakana zay no apetraka any amin'ny état fédéré de zava-doza ny seho ary mety possibilité iseho ihany koa tia. Raha ohatra ka misy faritra anankiray manan-karena, misy faritra anankiray mahandra be possible le mahandra tangalatra ry satria inona no hanin-jareo. Ary ny olana anankiray ihany koa raha misy firenena mahantra non état fédéré mahantra, misy état fédéré fa mandroso be de ilay olona ato amin'ny mahantra tsy andeha izy hoe anao investissement amin'le tany mahantra ao fa raha misy 30 secondes sisa 30 secondes fa za tsy hanapaka anao rehefa avy eo. Le izy atao amin'ny état fédéré mahandro ato lay olona ao io lasa andeha ato amin'ilay état fédéré satria tsy hoe fédéralisme akory de hoe ny olona avy any Toliara tsy afaka makany Fianarantsoa tsy any. État fédéralisme ny any Allemagne fa rehetrarehetra afaka miasa ny Munich, afaka miasa ny Stuttgart. Azonareo zay de io raha ohatra ka misy ataotsika hoe état fédéré anankiray efa mandroso efa misy industrie be ao de ny ato amin'le tsy de manana ressources ty handeha any manam-pahaizana handeha hiasa de dikan'izay rehefa miasa ao izy de vao mainka izy hampitombo nio recette nio état iasany io fa lay ato hadino.
zay anisan'ny riska ihany koa zay aterak'izay fédéralisme zay fa tsika mety jerentsika fotsiny hoe leo zay enina amby enimpolo taona fa mila jerena ny paramètre rehetrarehetra zay tsika vao miroso satria ho any manokana aloha tsy mety amiko zany hoe zay ny faritra ato ohatra zany faritra misy anao ohatra hoe mandroso be ohatra zany de nefa ry misy faritra tsy manana resoursy nefa samy malagasy zao ihany mampalahelo zany zavatra zany fa ny faniriky de hoe malagasy rehetrarehetra misitraka fandrosoana mitovy ka aleo apetraka eo état unitaire décentralisé eo aleo piarina ny voalazany lalàna satria tsisy garantie ametraka hoe rehefa fédéré eo de anaraka ny voalazany lalàna ny olona rehetrarehetra any am'izao fiarahamonina miala sakana zao miala sakana ao ny fiarahamonina tsy adala sy mianao nandidikan'izay fa aloha menany diso be zany fandraisanao lesa andraso valio fara aloha le any keo diso zany hoe efa misy dette nationale de tsy mety androso sasany diso zany satria ny état fédéral iteny ndraiky koa zany atody amilano lafa fa tsy vita le izy tsy ianao nge mitariky any manavaky io alefazo manao moa zay mahara mandray Felix ianao manavaka de rehefa za tsy misemina za rehefa tapahanao tsy misemina za ianao adiny ray anao miteny de veo tapahana ny zavatra teninao itoizanao de vao mandray ray seconde de tapahanao sarotao zay mihitsy ka le zavatra mbola tsy vita nge tapahanao de zay mahatonga an'le izy tsy ampy adiny ray zany teny teo ka ianao teny efa diso ozanao efa vitany ianao andray tena de tapahanao ndraiky nefa anao fa miteny adiny ray alefasy le fantanina alefasy le fantanina zay zany zao ok ino moa nareo de misaotra betsaka aloha le miainanareo zany mahafinaritra malina sy ny sisany le miainanareo de eo to moa zany resaka le hoe conditionnel be le hoe fiarahamonina malagasy mbola miala sakana ny fiarahamonina malagasy de question tokopetrana zany hoe manahoana moa zany le hoe fiarahamonina tsy miala sakana zany zay zao le fateletepetraka voalohany fa zao ndray zany anazavazavatra kely ndray aloha zany de nareo zany miteny hoe misy atahorana zany resaka ady amin'ny resaka état fédéral zao zany hoe rehefa apetraka na état fédéral de atahorana resaka ady de aveo koa ahoana le resaka ressource sy ny sisy zay zany resaka teo fa zao zany tiako tenenina hoe tsy azoko zany hoe za zao rehefa mijery littérature sy ny tariny reny io zany samy misy miady daholo na état fédéral io na état unitaire samy misy olona miady ady atrano daholo Eritrea sy ny Soudan sy ny sisa zany fa inona ny na état fédéral koa fa nisy ady antrano ihany koa reo fa ny zavatra anankiray raison commune manampiady antrano olona reo zany de hoe partage inéquitable ny ressources io zany na fédéral io na unitaire io possible hiady foana ny vahoaka io raha ohatra ka misy inégalité de partage des ressources zany no misy eo de eniko koa te hoe tahorana région mifanafika amizao ange efa misy disparité be nge économie régionale amizao ohatra régionale manka par rapport région hafa de inona tsisy mifanafika re fa manindra izy hoe rehefa omena fahafahana izy omena anazy ny ressource anazy manana fahaleovan-tena izy amy décision rezana maninandray izy amizany fotoana zany izy miady fa amizao izy mijaly be zao zany tsy miady le vahoaka malagasy fa rehefa hoe omena anazy ny ressource économique omena anazy ny fahafahana mampandroso ny firenena ka hoe zay ndray zany izy vo hiady zany fa amizao izy sahirana be zao zany tsy miady amizao izy sahirana be zao zany région tsy manafika le région efa lasa de zay zao zany tsy mazava aminahy koa zany zay de aveo le état fédéral zany misy karazana partage des ressources mazava tsara zany amin'iny ohatra hoe dette sy ny tarindreo zany io ange le état fédéral ange tsy hoe karazana hoe fanamezana ny olona fa io ange zavatra afaka atao processus par étape azo atao tsara mihitsy ny gouvernement fédéral no manao collecte ny impôt rehetrarehetra na io asa l'état fédéré de gouvernement fédéral amizay aveo midispatché hoe tia ny tia selon pourcentage de population ty ny tia de gouvernement fédéral zany miresponsé maka ny taxe rehetrarehetra de izy ny pays de dette sy ny
dia il parti alohan'ny fédéré alefa ana fédéré ohatran'izay zany le izy de l'état fédéral zany le tonga hoe mahatsara an'le zany a de jereo a président e Madagasikara zany a tsy maintsy Antananarivo foana zany no manala ny président io donc zany a rehefa mba fédéré le izy a de manana masintely koa zany a ny any amin'ny faritra am'izay olona mitondra anazy eo satria manko zao am'izao hita unitaire zao zany a de raha ohatra ka manao tsy mety le fitondrana de vorodana izy de any amin'ny faritra zany tsy afaka mandrodana an'le présidence eo zany de normal be izy raha ankilabao ny any amin'ny faritra donc zany ohatra ka tonga amin'ny état fédéré io a de raha vao tsy mamely ny présidence reo de zareo ihany no manongana zay présidence reo zay zany anisan'ny avantage tsara be zany amin'io état fédéral io zany fa resaka ady sy ny tariny zay zany am'izao izy efa sahirana be ny malagasy afa misy inéquitable be a de tsy miady izy a ary tsisy manafika région fa maninona ndray zany rehefa hoe omena avantage am'izay izy a amin'ny l'état unitaire fédéral de hoe hiady indray le izy zavatra farany am'izay de hoe amin'ny l'état unitaire ty zany a betsaka be zany ny pouvoir ananan'le filoham-pirenena de io pouvoir ananan'ny filoham-pirenena zany de betsaka be zany olona miazakazaka teo filoham-pirenena de mandany vola be a milliard de milliard satria une fois le izy rehefa président izy a fantany tsara ny fahefanananany zany afahany mamerina ny vola laniny anatin'ny fotoana fohy de fahefana ananany koa de afahany mangalatra ao am'le budget ao koa raha hoe état fédéral manko izy de miparitaka any ny budget donc zany filoham-pirenena anankiray zany tsy manana hoe vola be tsy toko fironana aveo koa tsy manana pouvoir betsaka be ka hoe ahafahana andaniana milliard mihitsy no alany eo de zay moa zany ny anjarako olo de tsodabetsaka anareo resaka fianasakana sy question napetraka teo misaotra ny raha mandray Félix satria milahatra be le olo ato de aleo ngambany a omeko fitenena daholo reo olona manefa milahatra reo satria lasa lany megany a de zay zavatra essentiel tokony variana ihany no valinareo amin'ny rahalahy rehefa aveo a fa izay commentaire zareo moa iny a na de fa nametra ary tsika atao ahoana moa fa ny olona mafana fo daholo a ohatrany tenana fa tiano ny olona hoa mafana fo be daholo miteny de lasa samy manao commentaire fa zay question tokony valiana ihany angamba no rahalahy zay nasany tokony raha kotona vahy ny fitenenana de mandray nareo misaotra nanoe fitenenana de miaraba nareo rahalahy niady hevitra sy miaraba zay manatrika rerako ny fanontaniana zany ny apetrako voalohany de hoe aiza moa zany les moyens asa namary tsara aiza zany moa les moyens zany satria na resaka décentralisation na resaka fédéralisme ankehitriny 4,5% déficit budgétaire ny budget ny état de avaiza moa zany no ampiakarana an'le moyens satria raha ohatra miakatra ny dépense na décentralisation na resaka fédéralisme raha miakatra ny dépense tsy maintsy hoe ampiakarina avy ny trosa sa ampiakarina ny resaka taxe zany de ny fanontaniana faharoa koa moa zany de hoe le ho an'ny koto indrindrindra moa zany le fanontaniana faharoa hoe raha ohatra zany hoe fédéralisme raha ifetitsika de constitution efa vita zany no tokony ho safidianana nefa ny raha fahazazavana teo ohatra ny misy zavatra mbola tsy mazava ao am'le constitution hoe ahoana moa zany ny zarana an'le faritra l'état ahoana koa le péréquation zany hoe avaiza ahoana ny fizarana ny resaka vola miditra satria raha ny am'izao fotoana zao eo amin'ny 9% 7% zao ny vola etra miditra raha hoe ao amin'ny faritry ny province Santana de raha hoe zay 70% zay hoe zany ampiasaina ny 20% hoe zany ndraisina lefa ny faritra sa hoe ahoana ny nefa zay zany mila fidina le zavatra de le ny farany koa zany ny commentaire anankiray le olana ave any am'le resaka hoe forme de l'état sa any am'le hoe fizaran'ny fampiasana ny vola satria hoe ankehitriny zao raha eo amin'ny commune Antananarivo raha lasa ny ministère fotsiny le vola fa ny ao Antananarivo zao misy olana resaka électricité misy olana resaka rano misy resaka na ny commune zany raha tsy misy vola miditra de tsy any ve ny olana
eo koa le farany hoe le fizarana resaka vola hoe any am'le dépense ampiakarana ny karama ny ampiakarana ny isan'ny fonctionnaire ave no priorité satria raha misy ny fédéralisme miakatra ny isan'ny fonctionnaire na décentralisation raha miakatra ny isan'ny fonctionnaire sa any am'le investissement pour le développement raha hoe misy vola ampiasaina ve tsy any am'le investissement pour le développement na ny faritra raha zany investissement tsy any ve ny tena hoe priorité zay zany le fanontaniana apetraka misaotra indrindra satria apetraka amiko le fanontaniana dia voalohany indrindra aloha zany mikiamiko le teny dokotera hoe raha misy trosa dia izy nameo amin'ny trosa zany diso be zany satria zao ny état fédéral ndraiky misy état fédéré de l'état fédéral iny zany manana constitution iny no miresaka ny dette ino moa zany national iny no miresaka no s'occupe ny ino moa zany resaka défense resaka souveraineté nationale raha ohatra trosa vola Madagasikara tsy hoe ny faritany Tomasina ny trosa vola fa ny misy karazana ohatran'ny hoe état fédéral zay ohatran'ny hoe état central zay manana constitution manokana dia ny sasany manana constitution hafa dia mandeha le fanontaniana teo hoe ahoana hoe constitution efa vita ve zao zay aloha zany constitution anankiray ho an'ny firenena ray manontolo dia avy eo mahakasika ny constitution an'ny état fédéré iny mbola dinihany iny latsika juriste iny latsika expert iny latsika ino zany manam-pahaizana iny tsy zaranazy ahoana ny découpage ity en fonction ny culture ve sa en fonction ny iza manana ranomasina en fonction zo be dia be ny paramètre ilaina fa tsy voatery hoe 6 province io mety anakiroa io mety anankitelo mety dimy amby roapolo fa en fonction hoe ina ny efficace dia ina mbola misy étude manokana mihitsy ka zay mantsy nadiso amin'ny teny dokotera hoe ka tsy sampy an'izao sampy ina moa zany fonctionnaire zao sampy zao mbola tsy fantatra koa raha découpage mbola tsy fantatra koa le besoin dia hoana lazana hoe tsy sampy en tout cas raha ohatra tsy ampy izy androany raha ohatra tombatombana dia mahafantatra fa ny ina moa zany manam-pahaizana mihitsy sy ny administrateur mihitsy efa tsy ampy na l'état unitaire dia efa tsy ampy io ny tena fandehany ka tsy haiko hoe ny sasany ndray zany ny fitenenana malikely aloha za satria za teo nisoany zokoto resaka dette nazavaiko teo mihaino zokoto fa tsy dia ilay dette marina ny teninao hoe io misy gouvernement central fa eo indrindra tsika zao satria dette io fony malagasy rehetrarehetra nge zay le mampimenimena ohatra raha joelona nanao ny tratrosa tamin'ity téléphérique aty dia hoe io angeny malagasy rehetrarehetra ny handoazy dia ahoana ny fomba fizarana ny fandoavana ny dette io dia possibilité anankiroa izao no misy voalohany indrindra teknika zany mbola anao mety samy amin'ny détail foana mbola tsy tanao za zao tsy tery za fa toizy no farazavana za nantapahanao za za tsy mora mitremina fa hitanao le izy fa ianao teny hoe teknika zany ka ilaina ange le teknika ianao misy agneny teny hoe fa ahoana mo firenena tsy manam-pahaizana ty ka ilaina le teknika raha te handrosotsika ary zay mahatonga ny firenentsika mihinana tsy fihinana io satria besoin immédiat le izy ilaitsika le izy avy aloha andeha fanazavana azonao tsy azo ianao miteny diso ka le zavatra lazaiko marina fa tsy azonao dia leo azavaina aloha besoin immédiat dia ty zao satria tsika zao mitady hoe andeha akany amin'ny état ino moa ty fédéralisme dia amin'izay fotoana zay mizara rony fa mandao anazy centralisé zany hoe ny gouvernement central resanao io zany hoe ny gouvernement fédéral no andohana azy dia nefa amin'izay fotoana zay mila recette avy amin'ny recette fiscale avy amin'ny gouvernement fédéré tsirairay izy ma amenoana an'izay caisse handoavana an'izay trosa zay dia ny avantage zao crédible ny gouvernement fédéral satria mitony exigence fa le risque ihany koa dia zao satria en contrepartie an'izay hoe ny gouvernement central no afaka migérer an'izay trosa zay dia zareo ihany zany no afaka hitrosa ao ny gouvernement central ihany no afaka hitrosa raha ohatra ka lay condition hoe décentralisé dia amin'izay fotoana zay moa ve hanaiky reo état fédéré reo hoe
hoe handoan'ilay trosa nitrosainy mpanjakana satria zay contrepartie an'ilay hoe dety alohan'ny gouvernement central anay feny zareo hoe zay kosa zavatra ty zay nitrosa zany aiza mindavanay an'izany problème atika anankiray io de option anankiray partagenay dette zany hoe hozaraina amin'ny état fédéré tsirairay zany ny dette contracté am'izao fotoana zao de am'izay fotoana zay zany hoe calculena fonction ny isan'ny mponina amin'ny alalan'ny PIB zany ny fomba andoavan'ny état fédéré anazy hoe ohatrany ahoana ny pariny tsy haiko atsirana ohatra ny pariny tamatave de ny avantagen'izay ny état fédéré tonga dia négocier directement any amin'ny bailleur de fonds zay ny avantage fa le risque hoaly ny teneniko teo zay mbola disoinao moa nefa marina de hoe raha ohatra ka ireo fatra état fédéré mahandra tsy dia manana ressource firy nefa izy nomena hoe anareo tsy maintsy mandoa an'ity dette ty de am'izay fotoana zay izy lasa tratran'izay bokatrosa zay satria tsy manana moyen kory azy izy andeha handoavany an'io dette io zay ke le problème am'le resaka dette ka zay problème zay ve tsy nisy amin'ny état fédéré raha zao tontolo zao zay problème zay resaka inao Belgique fotsiny i Pasteur mafantatra tsara fa ny flamand dia mandoa vola amin'ny wallon le wallon reo zany satria tsy mitovy le équipe atenao le amresaka le fananan'le région de misy participation any amin'ny 1900 euros par personne no alohan'ny flamand amin'ny wallon ka tsy hoe rehefa hoe ouais dette lesany de sosoa misy gouvernement ina mo zany misy état fédéral io de fanampy ro risque karazany fa tsy hoe anisany sososo azo problème de zao tsy hoe andoveny any tsy any problème satria raha ny firenena état fédéral keterany raha zao tontolo zao samy misy zay problème zay tsy amin'ny ty discussion ty mihitsy resahana détail technique hoe mety andovy mety sanaiky mety problème zao de mety zao zay problème zay efa hitan'ny état rehetraretra na ny Allemagne manana zay problème zay na ny Suisse manana zay na ny États-Unis na ny Canada ka ina no resahana zay problème détail zay am'izao aleoko omena zalale maran'izay za meo ray minitra za pasteur ray minitra fotsiny na 30 secondes tsy manino aleo valio be izy 30 secondes fotsiny pasteur satria zao aleo mba tsy tsina maty jolo-toy na sainy malagasy satria ny zavatra ty azony koto de zao hoe ireo état mampiasa ny système fédéralisme lazain'ireo tompo de zao hoe tany ampiadoana dia efa samy nahaleo tena reo samy efa nahaleo tena Suisse hoa raisiko manao Suisse io koto any Suisse zany de efa canton indépendant zany no andao isika tambatra am'izay mba mafimafy ko itsika manerana ny faritra nge tsy misy indépendant de zay le problème zay ka zay tenako hoe tsy mijery ny any akafa ho atsika fa le atsika ny problème atsika tsy mitoy am'le problème any akafa de mila mitady vahaolona atsika mahatsika ny olona any akafa tsy hoe ny solution na mahan'le olona tany akafa tsy voatery hamahatsika fa hoe inona le olana misy hoa de ny décentralisation tsy tafapetraka de zay mila zay ka le fédéralisme efa samy maleo tena reny état resanao zany États-Unis zany efa 13 colonie indépendant zany 13 indépendant zany atsatsika tao maleo tena reo olona ohatra hoe maleo tena so de masinao izao firenena zao tontolo zao zany efa maleo tena dolo zay efa nanao état fédéré isika zany samy maleo tena efa zay ny zava-nitsy efa samy naleo tena zareo zay niditra état fédéré atsika zany safako manao zay atsika ve maleo tena tsy maleo tena atsika ho majerena le atsika jerena fa tsy jerena ka ahoana ny contexte zay miainga amin'io mitadiavana solution fa tsy hoe zavatra tsy mitovy amin'ny atsika le izy zay eo ka ary natonga le fédéralisme izakeny hoe za natonga fédéralisme zany ny Georges Sell dia niteny fa ny fédéraliste tonga fédéralisme hoe Georges Sell théoricien zany tamin'ny 1603 izy niteny zany raha tsy diso hoe izy hoe ahoana moa natonga an'ilay tonga an'ilay terme hoe état fédéral hoy izy hoe amorona société amin'ny alalan'ny association indépendante zany hoe théoricien zay fa inona tonga an'ilay fédéralisme ankehitriny aloha metsika fitenana am'izay reto namatsika reto Priscilo Brasite de Asesy de aveo Sodara afaka miteny am'izay ve mety diso ny fitenenako ya Priscilo de Sodara de Ratsiry ya oui Priscilo le izy afaka miteny angamba le satria manko tsisy feony aty le izy de le fantaniko zany tonga de mitodika am'le docteur après la mort moa le izy raha tsy diso
Tena mahao izy avady. Zao le fantanina. Le zavatra teneninareo ngekenay, le zavatra teneninao sy le zavatra tenenin'ny RCR hoe le zavatra takin'olona rehetra mitako fédéralisme dia vita anatin'ny décentralisation. C'est vrai, 100% vrai. Kanefa le zavatra le problème aminareo sy anareo sy RCR zany anareo tsy réaliste. Zany hoe anareo miteny hoe mila olona tia tanindrazana. Zao le olona tia tanindrazana. Sa ilatsany fanahy masina daholo zany le mpanao politika amintsika dia lasa tia tanindrazana daholo zareo. Mila manao fitompivavahana be mihitsy angambatsika dia avoaka daholo le devoly rehetrarehetra nataon'ny mpanao politika. Dia lasa tia tanindrazana daholo. Le zavatra zay tsy possible, tsy réaliste zany hoe le olona efa fantatra antsika hoe corrompu reo dia hivadika tia tanindrazana eo ny eo. Le zavatra nytenenina namana Félix teo ny marina. Zany hoe raha ohatra zany miditra amin'le resaka fédéralisme dia le fait corruption décentralisée. Mazava ho azy fa reo député reo par exemple. Tsy fantatra hoe mety lasa gouverneur, reo mbola corrompu reo. Fa kosa lasa hitan'olona le corruption. Satria re izy ohatra zao raha ohatra misy pont maratra zao ny aminay Antsuy. Maratra pont amin'ny Antsuy dia inona mo le problème? Mandeha amin'ny commune zay. Mandeha amin'ny commune hoe misy pont maratra ao. Ka zay tsy zavatra afaka ataonay amin'izay satria le teti-bola mety namboaran'io mbola farina avy any Antananarivo. Kanefa raha ohatra zany ilay comme tu l'as dit tout à l'heure, administrateur corrompu mipetraka eo. Tsisy olona afaka endrikendrehana ankoatran'le administrateur corrompu. Zany hoe araka le zavatra nyteneny teo zany amin'izay fotoana zay le vahoaka marina araka zay voalazanao no afaka hanara-masony le izy. Le izy nge le zavatra tsy sapanareo amin'le état unitaire ohatran'izao raha ohatra misy zavatra marary any amin'ny faritra dia tsisy zavatra afaka mihetsika fa mila zareo any Antananarivo mihetsika zay vao misy zavatra miova. Mbola tsary nisy teto Madagasikara, tao Madagasikara plutôt grève niainga tany amin'ny faritra ka naonga-mpanjakana satria tsy manan-kery le olona any amin'ny faritra. Zay zany le fantaniko hoe mba tokony sina réalisme zany le izy. Le izy idéalement zany atao décentralisation mizarazara le fahefana vita le izy sady tsy miakatra koa le budget d'administration si on peut dire ça comme ça. Zay tena mety fa le réalité miteny fa tsy mety zay zavatra zay satria lingena dia le efa fantatrao tsara anao mitsy nyteny izy teo hoe le décentralisation fa mipetraka anatin'ny constitution anefa manina tsy ampiarina dia izy miteny aminao fa na dia ampiarina le décentralisation. Atantsika hoe misy baguette magique tsy fantatra hoe Pasteur Mayol miteny hoe miatra le constitution manomboka zao dia miatra le izy miatra amin'izay le décentralisation. Izy moa miteny aminao hoe tsy ho vitan'le flou avy eo amin'izay hoe ohatra le natany Ravalomanana iny efa nisy le province autonome dia niravana le province autonome. Raha ohatra misy président afaka raha fahitantsika zao le zavatra niseho teo fa le président rehetra nandalo teo tsisy ny raha zay mipetraka anatin'ny constitution. Ny Rajoelina zao fa tsy tokony latsaka teo satria manana double nationalité fa tsisy ny raha zany mbola vita ihany le izy. Za zany le fantaniko hoe sao dia le visionnareo décentralisation amin'ny le pragmatisme le décentralisation sao dia tsy réaliste satria mbola mila miandry amin'ny fitiavan-tanindrazana tsirairay le izy fa ilay fédéralisme dia tsy idéal ary misy lesoka maro anatin'le izy. Anisany le zavatra nytenenao teo hoe lasa mitombo be misy le budget administratif satria mila administrateur maro be kokoa amin'ny fiantany iray. Marina zay zavatra zay. Le zavatra misy lesoka mais c'est meilleur. Zany hoe le fédéralisme zany tantsika hoe choléra zay ratsy fa le centralisme dia tena peste satria efa io ihany ianantsika ary mbola lasa amin'ny fahantrana foana atsika nanomboka tamin'ny fahalevantena ka hatramin'izao. Zay ihany le zavatra tiako tenenina dia mitodika marina loatra la mort le fantaniko misaotra tompoko. Satria mba tanamo aleo aloha mbola tsy vanina dokotera aleo aloha mbola tsy vanina fa raisitsika aloha na ny Soudara dia avy eo Ratsiry zafady Zoky Ratsiry no ay Ratsiry aloha voalohany eny ary merci. Betsaka zany aloha dia miarabatsika zay manaraka somary tsy maheno za ty fa dia miezaka amin'ny teny fotsiny satria atao anatin'le canaux tsy misy mivoaka fa miretorata amin'ny Facebook zany no miezaka mieno an'le feo zavatra teneniko aloha voalohany indrindra
misy teny koa i vatana voalohany amin'ny kioto aloha may ve na kioto azafady mahay tsara mihitsy mahay tsara za manana invitation officielle amin'ny koto iverina amin'ny ty débat ty de maka olona anankiray ianao ma pro resaka fédéralisme fa za anao protéger ny resaka régime présidentiel fort teneko tsara mihitsy za tsy centralisme no arovako fa ny régime présidentiel fort de mangataka any koa anao débat officiel amin'ny tsy mainana tsisy modérateur fa tena invitation officielle mihitsy no meko ankoto satria moa zany araky ny fitsipika zany de hoe fantanina no andeha apetraka fantanina ho anareo mirahalahy ho an'ny dokotera ho an'ny kioto samy mamelabelatra ianareo ny olana de ity lasa ny olona tsy havanana no miresaka sy mihirahira nyty resaka état fédéré sy état unitaire ty fantanina apetrako aminareo mirahalahy de ty velabelary kely fahafantaranareo an'izany hoe service déconcentré de l'état service décentralisation zany hoe verabelary tsara mihitsy de fitsinjaram-pahefana sy ny atao hoe fanara-pahefana fantanina faharoa koa apetrako aminareo mirahalahy mianaka zay niteraka débat teo azonareo velabelarina ve inona ny fahafantaranareo an'izany atao hoe délimitation géographique sy ny atao hoe délimitation administrative ngambany hoe miainga de base am'izay aloha ny connaissance zay tsika vao miresaka any hoe état inona na état inona fantanina apetrako zay de miandry anareo za mety misy fotoana ngambany vanao intervention ihany arakaraky ny tany aloha enoko ny valy teny izy mianaka satria fantanina bozy anao ny azapetraka fa loatra melabelatra de apetrako hoe fantanina anao apetrako asa osoro pasteur be asa ahoana misaotra tompoko omeko any sodara aloha de avy eo mamaly anao ry zareo ankasitrana pasteur ny tenako moa zany anatisany olona mbola sy resy lahatra tsara amin'ny fahombiazany ty fédéralisme sy ny état unitaire décentralisé ty mitovy amin'ny akamaroany malagasy raha sy mahafantatra fa sy maintsy laniny maro amin'ny malagasy maro isa ihany izay no lany io fa sy ny safiditsika manokana moa zany fa safidiny akamaroantsika ny angatako aminareo dia mba anomezanareo anahy sy ho an'ny akamaroan'olona izay sy mahazo an'le izy amina frazy azon'olona sotra satria manko nareo mirahalahy matetika miteny hoe ny akamaroany malagasy dia ambany ny lalam-pianarana nandalovany mahafaka mamaly ve nareo roa raha miteninareo andeha anazava amin'olona hoe inona ny processus ho andray moa zany ny resaka ny fédéral inona ny processus araina raha ohatra hoe nareo misafidy an'le izy menanareo ny pouvoir rehetra de zao ny processus atao de mahomby io fédéralisme io roatra ny raiky moa zany dokotera no manao an'ilay état unitaire décentralisé zao ny processus atao dia mahomby io ary ko teneniko hoe ataovy amin'ny teny sy ny phrase mora azon'olona sotra fa sy vocabulaire le somary asarotona ohatra ny fomba ny fonctionnaire anatanana de reveo sisy azon'olona le izy de lasa sy mazavazava ankasitrana nanome fitenenana dokotera pasteur ialana sy ya misaotra tompoko zay ary fa de menanareo mirahalahy ny valy teny de mba kitina ihany ya lasa tsotra de tsotra zany nisy satria na ilatsiro moa zany nanontany détail hoe inona ny délimitation territoriale inona ny sosososo fa ny rôle anay de mijanona eto amin'ny hoe inona ny état unitaire inona ny avantage inona ny état fédéral inona avantage ka mitohy amin'ny fantaniny sodara ihany ny inona moa zany ny zavatra zavaiko zao ny état fédéral de état anankiray de misy état fédéré isan-karazany maromaro zany io ohatra hoe kany suisse zao misy état fédéré enina amby roapolo efa atao enina amby roapolo de reo l'état fédéré io manana constitution ny daolodaholo reo samy manana ny azy zany reo de ireo samy manana ny pouvoir législatif manana député reo
de manana ny gouvernement reo manana ministre zany reo isaky ny état fédéré fa misy kosa le état fédéral zay central andreo no misapoteany reo rehetrarehetra reo masamihafa azy amin'ny état io zany unitaire de le ty état central ty tsy manana pouvoir totalitaire hoe afaka anindry any rehetra fa rehetra zany mahaleo tena tanteraky rehetra de misy ny zavatra tsy limitation de pouvoir amreto état fédéré reto ny limitation de eo amin'ny ohatrany hoe constitution amin'ny kasikany souveraineté nationale ohatra hoe ministère ny affaires étrangères rehefa iresaka any amin'ny firenena hafa ny ohatra Suisse de tsy maintsy le état fédéral iny zany ny central iny no mandeha ny représentant ny moa ny représentant satria reo état fédéré reo samy manana président daholo reo de isaky ny roa taona na arakarak'izay fanarahana de misy président ny président no rehetra reo de ity président ty zany ny garantir aloha défense nationale tsy retoreto état fédéré reto manao an'le resaka défense nationale fa ny asan'reto état fédéré ireto zay maleo tena sady mana constitution de resaka ohatra santé resaka hoe fampianarana ampiasandreo resaka organisation territoriale fa ny état central zany amin'ny état fédéral de manana ny rôle hoe garder ohatrany hoe ny resaka laïcité resaka langue nationale resaka tout ce qui est national fa ny avantage ny état fédéré par rapport amin'ny état unitaire de isaky ny état manana autonomie manana pouvoir manana mot à dire rehefa misy discussion mikasika zavatra anankiray ohatrany hoe raha décidé zao anamboatra autoroute etsy ny amin'ny ina moa zany firenena anankiray état fédéré anankiray de azony atao midécider ny autoroute ataonao fa tsy ny état fédéral no idécider hoe asina autoroute any aminareo any zay ny mahasamihafana azy de reo manana pouvoir de décision satria manana ny ministre andreo manana ny député ndreo afaka manao loi satria loi tsy tokony hitovy mihitsy ohatra zao resaka ohatra fotsiny hoe any amin'ny canton de Vaud any amin'ny ina moa zany Lausanne ny loi makasika alcool de manomboka amin'ny valo alina de tsy mahazo mivarotra alcool ntsony ny ina mivarotra rehetrarehetra any Lausanne de ny station service sady tsy mahazo mivarotra alcool any Lausanne zay ny loi any amin'ny état any nefa ny loi aty amin'ny Suisse alémanique de afaka mivarotra alcool daholo nareo na firy afaka mivarotra alcool ny station satria ina ny antony mety ny any Lausanne zany sarotiny kokoa na tsy manotoro tobile any be de be kokoa ny accident zany par rapport amin'ny accident any Lausanne ny taux d'accident mahatonga azy reo décider ka zay tsy azony état fédéral idirana mikasika ny état momba an'izay satria loha tsy mitovy hoe nay ty afaka mividy zao miala avy eto de vidy ino moa toka ery amin'ny station ary de anjarako mieritreritra miritoro tobile ve za satsia efa fantatry zao fa mamo fa any amin'ny ina moa zany any Lausanne ny olona mety mbola miala sakana ny olona any de tsy afantatra mihitsy hoe raha voasopy toka eto izy de toro tobile ny autoroute zay zany ny état fédéré le isaky ny état fédéré manana pouvoir manana constitution manana loi zay loi mahakasika ny région ny intérêt ny région de l'état central nefa ny état unitaire tsy mitovy am'izay fa ny état unitaire any décider le rehetra zany constitution anankiray de président anankiray super président de ministre ho an'ny firenena manontolo de ny député amin'ny firenena manontolo ka reo député tsika reo ataontsika eo amin'ny dimampolo sivanjato reo de état unitaire anankiray any no migerer an'ireo zay fanazavako azy omena ny docteur fitahera mankasitraka azo koto ahoana tsara hoe tsy dia le fanontaniany Ratsiry teo azavady ray aman-dreny Ratsiry hoe délimitation ny inona tsara hoe azavady le vola territorial délimitation territoriale ina ndika ka tsy nidirako misy satria d'état technique ny mpanao lalàna sy ny constitutionnaliste no manazava an'izay juridiquement fa ny rôle atsika sy teraky nresahana tamin'ny voalohany de teny hoe inona ny état unitaire inona ny état fédéré de manazava inona ny intérêt de nazava tsotsotra ny intérêt teo ohatrany hoe olosako vatra alcool tsy mitovy zaraany mety taux d'accident ambony be nefany ao maliky kely izy Ratsiry satria moa za miditra tamin'ny anina zany hoe mba manana notion
izy kely Vety aloha préciser le izy satria anao nanontany hoe ina le ah fanontaniana. président Docteur monsieur Tsir, lasa misy écho raha mihaino any ianao. sy de mavaka pena kely micro fikoto Non, any Ah, amin'ny efa tsy miteny foana. satria izy mihaino indray mandeha de tsy maheno. satria moa zany hitaka amin'ny any Vety aloha préciser le izy satria anao nanontany hoe ina le fanontaniana. Préciser kely izy inona ny délimitation azavao fahafantaranareo amin'ny rahalahiny atao hoe délimitation géographique ny délimitation administrative ateo aloha efa namaly aloha koa ty zany aloha fa isanao commentaire ty ie mahakasika an'izy soa état zany ino moa délimitation resaka tsika frontière zany azonao de io lay resako iny hoe lay délimitation hoe tsika hijanona amilay napetraky ny frantsay de 6 province lay lalàna tamin'ny 9 avril inona moa loi du 9 avril 1946 lay nakataon'zareo tamin'ny décret du 25 juin 1946 janona amin'igny ve tsika efa napetraky io fanontaniana io tany ampianoany lay territoire resako le délimitation le izy les frontières de lay resaka administrative ihany koa efa nresako hoe anisan'ny olana hoa mahatonga na miteny hoe za tsy miteny hoe rasy lay fédéralisme fa anisan'ny olana goavana mipetraka de izay ataotsika hoe ankehitriny ohatra hoe ny corps transversal nareo resaka corps transversal tsika de ny administrateur civil ny administrateur public de reo eto Madagasikara any Madagasikara manodidina 600 eo fotsiny de nefa mila an'ireo tsika raha raintsika hoe 6 province zany 6 province raha ny texte no jerentsika ny texte de hoe mila 4 administrateur public any amin'ny ina moa ty any amin'ny préfecture ohatra any amin'ny préfecture ihany koa de mila an'izay hoe 4 zay ihany koa de ny dikan'izay zany efa 96 zany any amin'ny préfecture miampy an'ilay any amin'ny inona moa any amin'ny province reo efa 120 zany no ilaina am'ireo administrateur reo de midina tsika any amin'ny district ao anatin'ny texte de hoe farafaratsiny farafakely anankiray hoe un administrateur de ny dikan'izay efa misy 120 administrateur eo kanefa ataotsika hoe ireo ministère reo fotsiny ohatra samy maka dizaine de efa 300 ihany koa zay de zay le teneniko hoe raha am'izao situation misy atsika zao contexte zao de tsy mbola vonona atsika iroso amilay fédéralisme zay administration fotsiny resako zay raha resaka atsika any amin'ny justice resaka magistrat ohatra tsy mbola ampy ihany koa ireo magistrat tsika reo satria problème ilay proximité an'izay hoe service public zay hoe manakaiky anao de nefa raha tsy ampy ary no ety manatsika am'izay de ahoana moa zany no ahafahan'ny ny garantie apetratsika fa rehefa tonga any amin'ny état fédéré tsirairay eo de tonga de isitraka ny service ny zareo fa mandeha processus afaka atao tsara zay nefa ny olana ihany koa am'ireo resaka ataotsika administration sy resaka magistrat reo any amin'ny faritra ohatra tsisy école tsisy anamany amin'ny faritra tsisy inona moa tsisy miala izy teo tsisy anamany amin'ny faritra tsisy école nationale de magistrat et de greffier ihany koa any amin'ny faritra zay nisan'ny lesona anisan'ny lesiko am'izao fotoana zao ny justice mbola resahana mbola tsy resahako lavabe ohatra resaka justice ny any amin'ny inona moa santé éducation zany rehetrarehetra zany hoe tsy ampy tsika ny fonctionnaire zany tsy ampy de iresaka zao mahakasika an'izay ataotsika hoe inona moa responable izy de resaka inona le fanontaniana teo hoe ahoana ny manavaka ny fahazahoana an'izany service décentralisé sy service déconcentré zany io zavatra io koa mbola problème io anisan'ny problème moa zany tsy nahatafapetraka an'ilay décentralisation tena izy tao Madagasikara satria maninona satria mifangaro ange ny pouvoir déconcentré sy ny inona moa ty sy ny pouvoir décentralisé à Madagasikara mifangaro reo zavatra reo jereo ange inona moa reo ataotsika pouvoir déconcentré zany ireny olona rehetrarehetra nomena reny ny ministre ny préfet ny chef de district sy tout
ny pouvoir décentralisé io le misy an'ilay hoe chef de région, misy an'inona moa zany hoe le olona vidiana zany, misy ny maire. De nefa mifangaro any amitsika am'izao fotoana zao any amitsika ny chef de région tendrena, ny maire nefa ny chef de région zay tokony handeha hibaiko ny maire lasa tendrena zareo. Zany hoe mifangaro zany le izy, nefa ao anatin'ny constitution tsara manasaraka an'io hoe chef de région mila amin'ny alalan'ny suffrage no ametrahana anazy. Ka zay le izy zay hoe tsy misaraka tsara ny pouvoir déconcentré sy ny pouvoir décentralisé. Anisan'ny olona ka mahatonga an'io problème de décentralisation io any Madagascar. Zay le mahakasika ny pouvoir décentralisé sy pouvoir déconcentré. De misy fanontaniana ihany koa tao napetraky Ratsir. Ny Ratsir le nivaliko teo zay sa mbola misy ny Ratsir fa ny anankiray palasa izy isa mo misy anankiray tanao Sodara hoy izy hoe tsy réaliste hoy zany teny miresaka amilay décentralisation. Fa maninona moa tsy réaliste izy, efa fantatra tsara fa ny problème de io resaka tsy fampiarana ny voakasiky constitution io. Za manasa ny fihinama ty ny olom-pirenena rehetrarehetra hoe vakio constitution io de amizay fotoana zay tsika rehetrarehetra afaka mitsara ny mpitondrantsika reo. Raha tsika any amin'ny faritra ohatra ataotsika hoe manome pression ny solotenatsika avy any amin'ny faritra, rehefa halam-bahoaka io tsy maintsy asa io satria mamy ange io seza io atahorana io seza io, de tsy maintsy hanao ny asa izy hanara-maso tsara ny mpanantanteraka izy amizay fotoana zay. Ka zay le teneniko hoe eo le toe-tsaina fa mila ampiarana ny voalazan'ny constitution ty fa mipetraka mazava tsara. Isika miteny hoe any amin'ny fédéralisme ke misy constitution, ka raha fa tsy arahanao ihany koa ny voalazan'ny constitution de tsy hisy vokatra io fa lasa décentralisation ana kolokolo no hipetraka any amin'ny faritra. Aleo aloha apetraka tsara ny loi d'application anio constitution antsika io de mila rana saka tsy andavany izy fa tsy hoe zay akory no tsy réaliste. Tenenao ihany koa RCR tsy réaliste, diso zany réaliste fa mila toe-tsaina le izy ary raha miteny ange ny RCR hoe possible décentralisation, miteny ange izy eo vaina le rafitra manome solution izy. Zay izy ary tsy Madagascar rery no ataotsika hoe firenena nampiasa zany état unitaire décentralisé zay. Fa maninona Japon potiky ny première guerre mondiale, maninona zareo mbola deuxième guerre mondiale, maninona i Maroc mandroso. Maroc ange isan'ny firenena mandroso be aty Afrika nefa zareo mpanjaka no mitondro satria arahany zareo ny lalàna tafapetraka soa tsara ny voalazan'ny constitution ilay hoe autonomie ny collectivité territoriale décentralisée. Lalàna sakany tsy andavany io ka isoka anao miresaka tsy réalisme zay. Abel Diori Razaf de aveo Dino. Tsy reny feonao micronao mba koshena de koshena. Ao. Zay. Miraba anareo miraba pasteur, miraba ny Koto, miraba ny docteur. De milatsiny fa zahay tsy olona technicien amin'inona sy amin'inona fa mba manaraka zay zany olona tanindrazana de manaraka ny zavatra azo satria ny zavatra everiko ny tanjona dia asoan'ny tanindrazana. Fa nanaraka fa elaela za teo lasa somary ohatran'ny verivery kely ndray mandeha satria iverenao kely ny teniko teo lasa utopika be zany le resaka anareo teo. Natiny tenenako an'izany. Atsika efa ataoko efa tamin'ny nivoahany zany terme be de fédéralisme zany de après Ratsiraka zany tamin'ny Ratsiraka zany nivoahany zay resaka zay satria nanino Ratsiraka efa hoe efa nisy afa verbal izy nanorina an'izay terme fédéralisme zay.
Ary zay zany mbola ivintsika hatramizao hoe fédéralisme sy état unitaire. Iverenako amizay debanareo raha lahy zany, état unitaire sy état fédéral. Bon, tsy haiko hoe ajaiko daholo anareo fa ny anahy de zao. Amizao fotoana zao de mbola hoe atsika ve mbola zany état unitaire zany no mbola ifitorany ifitorany zany zavatra kendrentsika zany amin'ny io Madagasikaransika io, zavatra efa nandala efa tantara fanisefy rangoela zany nandalo Ratsira, nandalo Ravalomana, nandalo Rajoelina. Io zavatra fa tantara io zavatra fa teo. Inona ny problème? Io resaka constitution io fogna zany ny problème. Satria le rapitra io le tsy rany. Mitodika amin'ny dokotera za. Raha hoe janona amin'ny état unitaire dokotera. Inona migarantiranao fa hanaraka ny constitution io ny zava-misy? Zavatra fa teo, aleo raha ivalina mialao amizay fa mba andramo koa zavatra vaovao e. Zany ninahy zany, andramo zavatra vaovao fa aza miaina amin'ny utopia azo kantenenina amin'ny kote aza miaina amizay. Io resaka le aza atao le fomba firesaka hoe exemple zao sy zao, non, le zavatra iainana. Le fiainana any Madagasikara, zaho anareo aza mangala exemple any Suisse, aza mangala exemple any iza moa Belgique, mais c'est autre chose, rien à voir. Madagascar io no ataovy exemple, Madagascar. Jereo ny zava-misy Madagascar fa zaho ty France, haiko ny zava-misy eto France fa tsy rien à voir avec Madagascar. Any ny zavatra mialatsiny mbola andevoziny zay fomba nomena any Madagascar, zany ny zava-misy any. Fa anareo aza miaina amizay utopia an'izay hoe ohatra hoe exemple an'izao. Azafady tompo. Mandany fotoana anareo. Lany fotoana anareo resaka ny zavatra teneninareo. Lany fotoana anareo. Zay fotsiny ny anahy. Misaotra tompo. Aleo tena maniko zao izy rabe. Non, aloha hiditra aloha monsieur Dino fa amizay mba tsy taraikitsika. Ny anahy question simple fotsiny satria le resaka miverimberina loatra, averina surtout dokotera averinao foana hoe fiarahamonina malagasy, fiarahamonina tsy matotra, efa fantatsika le problème. Le raha tsika mahafantatra le problème misy a Madagasikara hoe tsy matotra le fiarahamonina. Alaiko exemple fotsiny tany démocratie tsika efa misy lalàna eto, misy constitution, misy loi pénale eto natao arahanareo. Zany hoe raha misy olona mandika lalàna efa misy loi tokony ampiarina aminy, de iza le olona tokony ampiatra an'le lalàna. Fa maninona no tsy ampiarin'le olona le lalàna? Tsika ihany no tokony ampiatra an'ireo. Le lalàna tsy hoe tsy misy, fa tsika no tsy mampiatra anazy. Alaiko exemple, misy fifidianana eto a Madagasikara. Misy 30 tapitrisa ny malagasy. Firy ny tafiditra ao anatin'ny liste électorale. Raha ataotsika hoe misy 10 millions reo ny tafiditra anatin'ny liste électorale, zara raha misy 5 millions ngamba mandeha mifidy raha misy raha izy. Ka na ino zany état andeha ho ampiarinao, mbola tsy tonga any am'le hoe état fédéral na état unitaire aloha andeha ampiaritsika, fa supposetsika hoe raisitsika fotsiny anankiray am'ireo.
moa ve volona ny tanjona zany hoe hampandrosan'le Madagasikara moa ve vonona amizay atsika malagasy etat demokrasia leto misy lalàna ny rehetrarehetra samy tia-piatra ny lalànany daholo ny mpivarotra ery amoron-dalana tsisy mety alaina fa hoe eto no mety aminay tsisy tianaraka lalàna zany ny gendarme jereo ny voavetivety teo ny gendarme mbola siotsiondresaka fotsiny nandeha hoe hofanana gendarme fa ny gendarme miadana frantsay tsisy nanaiky daholo ny gendarme rehetrarehetra mandehana anao any amin'ny domaine mandehana anao any amin'ny hôpitaly mandehana amin'ny rehetrarehetra tout le monde samy tsisy anaiky daholo raha andeha hiteny zao tsika rapitso hoe bon nareo ao amin'ny fitsarana ho zaraina nareo ohatra hoe avadika etat fédéral io ianona mandeha makary moa ve mety andeha daholo reo olona rehetrarehetra reo de ny problème zany eto amiko manokana ny problème eto na inona etat andeha safiditsika na inona etat andeha safiditsika inona ny vahaolana proposenao dokotera aloha ialana amle fiarahamonina lazainao fa tsy matotra io satria ninona andeha etat andeha atsangana eo le fiarahamonina tsy matotra io de efa tsy matotra foana zay aloha ny tokony vahanao satria tsy matotra fiarahamonina de inona le solution fa tsy ahodinao amizay foana le resaka hoe tsy matotra re fiarahamonina tsy matotra re fiarahamonina tokony asina loi d'application apetrakinao le loi d'application de izana mpiatra anazy izany andeha mpiatra an'le izy nefa tsy hoe tsy misy eo fa le olona tokony ampiatra anazy tsy mampiatra anazy misy olona tokony mandika lalàna tokony hogadraina vo sambotsy ny polisy izy ary tonga amin'ny tribunal izy voaka de ahoana zany ny fomba iresolvena an'le problème le tsy famatorana zay fotsiny anahy fanontaniako. Merci monsieur Dino. Valina izy raha langa mba loza question toetra sao de adino elana tsiny amizy mirahalahy de aveo zareo manohy de omenany izy mirahalahy zany ikoto sy dokotera ny mamaly an'ireo dokotera no tena nambetra fanontaniana dokotera vatana be taty avy daholo le fanontaniana mahakasika ny izy mo Abel Diori izy moa efa lasa izy fa ovaliky le fanontaniana izy hoe raha tsiraka ho izy ny tena anisany nametraka ny fédéralisme io efa nisy ty satria hoe de manilona rehefa niala teo izy moa ty ratsiraka de tonga amy tamindra valy de lasa miverina tsy tanteraka zany le izy de hoe za hoe le napetraka ny ratsiraka tamin'io eketo mety nanana zay hevitra zay izy hoe teanao état fédéral fédéralisme fa ratsiraka de tena olona ny saina zany izy inona zaka olona ny saina satria azony tsara ny concept an'ilay fédéralisme hoe état fédéral de zay misy de hoe inona ho izy hoe atao état fédéral Madagasikara satria inona mampisaina anazy satria azony tsara le concept ho izy George Sell ilay inona moa ty tsy George Sell moa fa misy ina moa ty misy mpandinika anankiray tamin'ny 1603 ho izy hoe nanome ny définition an'ilay état fédéral zany izy hoe ny atao hoe état fédéral ho izy dia fikambanana association autonome hoe famoronana société mo famoronana société société amin'ny alalan'ny association autonome io zany le terme hoe association autonome de atambatra ho société izy par alliance de zay le hoe mahatonga ny hoe état fédéral na hoe fédéralisme de raha tsiraka voalohany indrindra nataony izy to de niteny hoe mivadika atsika fédéralisme Madagasikara nataony voalohany apetran'ilay province autonome nametran'ny province autonome io na rano voalazany constitution satria ao amin'ny constitution mihitsy angeny milaza ao amin'ny article 3 milaza mihitsy fa autonomie administrative et financière des collectivités territoriales décentralisées ao anatin'ny constitution io de ny dikan'izay hoe ny any amin'ny inona ny collectivité le resako hoe collectivité territoriale décentralisée
io le commune, région, province, iro telo reo natsona an'izay CDD. De napetraky Ratsiraka aloha zay hoe aleo aloha vaky province autonome, possible lasa état fédéral Madagasikara na Ratsiraka andeo satria nataony province tanao zany hoe samy maleo tena ny faritra rehetrarehetra. De io le verenako amizoko koa hoe i Suisse lasa état fédéral ndraiky efa samy canton na aleo tena indépendante. États-Unis lasa état fédéral ndraiky samy 13 colonies indépendante. De tsy mety zany le izy tsy manaraka an'ilay définition an'ilay état fédéral raha toka tsy misy zay autonomie zay, tsisy anefa ankehitriny. Ka nazo atao aloha de ampiamy voalazan'ny constitution araka ny nataony Ratsiraka. Mila olona ametraka am'izay tsika. De raha ohatra mitonomy teo moa mahakasika ny ina moa ty le hoe fanovandrafitra ihany koa, de zay misy fanovandrafitra zay no mila apetraka hoe inona ny garantie apetraka. De le garantie apetraka hoe mila ovaina le rafitra amin'ny alalan'ny fampiarana ny lalàna apetraka ny loi d'application PDB ny zavatra afaka ovaina rehefa tena vonona antsika. De mahakasika ny hoe tsisy ifandraisany any amin'ny firenena hafa ono i Madagasikara ka tsy tokony raisinareo am'izay hoe sy niteneny. Zany hoe sika zany zay nge tsy mampivoatra nge zany za moa nolazainao teo Diori hoe tsy haiko tsara le vocabulaire nampiasainao sikoto ino ty anaovana description ana fa délimitation géographique sy administrative andesany teo. Le nisy fomba nilazanareo iza za tam'izay fa tadidy tsara le izy za tsy resy karazana insulte kelikely reny tsy de mipetraka andoko loatra. Ifandraisany amin'ny firenena hafa ono i Madagasikara. Ka zay misy teny le zavatra teneny koa mila matakatra, mila ambonimbony niveau ndraindray vao matakatra le izy fa tsy adala akory ny manam-pahaizana ny théoricien nanao étude an'io zavatra io ataotsika iza moa ty ry tany ina moa ty tany États-Unis ohatra nisy zany ataotsika hoe ohatra ry George Washington ohatra napetraka ny nanao i premier président ny États-Unis de nametraka ny constitution eto miaraka am'ireo olona fédéraliste tam'izany fotoana zany. Tsy adala zareo hoe misy définition mila rahina tsara hoe mila hoe autonome zay vao atambatra. Fa tsy hoe kory hoe Madagasikara zany tsy anaraka an'izay hoe autonome zay mety atao fédéralisme. Tsy anaraka an'izay tsika rehefa tsy anaraka ny lalana tsika de varina ka tsy adala kely manam-pahaizana nanao étude an'izany zavatra rehetra zany. De Radino ndray izy Radino hoe ahoana le iana eny zavatra niresahany Radino teo moa amin'ny ankapobeny de za de miombon-kevitra aminao misy zany le zavatra izay hoe io zavatra io toe-tsainy io zavatra io tsy fanaran-dalàna zavatra io ary zay aveko foana fa tsy hoe ny état unitaire akory ny ratsy ary za tsy niteny mihitsy hoe ratsy ny état fédéral fa tsy vonona antsika ho zay amin'ny fotoana zao satria besoin immédiat fa naharatsy ny état unitaire dia izay ataotsika hoe mauvaise gouvernance zay. Resaka fividianana resahanao tsara teo izy anao hoe fividianana ohatra tsy mandeha tokony izy na misy fividianana misy raha mahafantatra reny olana reny. Ny lalàna tsy mipetraka zany daholo nge le problème tsy lalàna ny voalazany lalàna. Ka inona ny vahaolana mba tonga an'izay hoe fanaran-dalàna zay de mila omena responsabilité ny fiarahamonina. Mila omena responsabilité de mandeha ho azy io ary zay no proposena hoe mila petraka lay ohatra le ataotsika ohatra hoe io système judiciaire afaka atao mixte ho io efa niteneniko teo zay foana hoe afaka mba omena parina ny fiarahamonina hoe resaka halatra-kosy halatra magahazo io ny fiarahamonina ao no mandamina azy fa ny resaka affaire vaventy ohatra famonoana olona fandranaram-pirenena aleo ny spécialiste magistralo andinika am'izay zavatra zay. Hoe mila mena responsabilité zany ny fiarahamonina de apetraka tsara ny loi d'application izy moa no ametraka an'io hanaraka ny lalàna io tsy rehetrarehetra mila manaraka ny lalàna io ka mila fanovana toe-tsaina zay ary maro ny firenena ao anatin'izay état unitaire zay fa tafavoaka ary eto ambony tany ange eo 15% fotsiny manaraka mampiasa an'ilay fédéralisme fa ny 85% zany état unitaire décentralisé mandroso ny firenena Maroc io mandroso io France io
zay anao mandroso ny Chine io mandroso Chine ny Japon io lava loatra dokotera lava loatra fa aloha mba andray zay voavy ny tape amin'ny 4GPT zao ianao milaza fa hoe ny région autonome ihany indépendant no fédérable vo mitsay izy zao non ozy ny 4GPT io une raison n'a pas besoin d'avoir été autonome auparavant pour devenir une entité fédérée. Azafainao izy fa azo fampirenao ChatGPT fa diso zava tenenao hoe fa indépendant reo canton suisse reo efa autonome zay vo azo fédérable zay raha diso zany zava tenenao zay io ChatGPT fa afaka mitsetitra aby tete daholo fa ro magnaraka an'izany de nisy niteny dinao teo hoe ahoana ny igarantisevanao hoe avemberina foana hoe miarasaka la fiarahamonina makasika koa de ahoana izy dinao de miavariko an'izay de zao ny RCR mihitsy ny proposé an'izay satria efa natsapa zay RCR am'le fanovandravitra ka any am'le fanovandravitra no vahaolona mikasika an'izay dinao zay ihany angamba no mikasika ny tenen'ny Ratsiro hoe resaka délimitation géographique et administrative ni délimitation géographique par rapport amin'ny rano relief végétation culture fa ny administrative zany de ny olona mametraka lisy karazana virtuel ohatra ny réseau informatique io misy réseau fixe de misy réseau réseau virtuel zany hoe ny délimitation administrative zany de ny olona mametraka azy fa ny délimitation géographique de zavatra naturel io de omena an'le vonititra le fitena fa zany tsy mitazona aleo alike zay fa tsy ekaiky le hoe disoiny ChatGPT ve source anao any amin'ny fanadinana anao miteny hoe d'après ChatGPT zany zéro ianao fa jereo amin'ny ina ma ty ao amin'ny archive izy moa ty ao amin'ny archive ny confédération ina ma ty Suisse milaza tsara ao fa efa canton indépendant izy moa ty izany Suisse zany nanana souveraineté zany Suisse zany zay vao mitambatra ho état fédéral kan Suisse zany fa tsy voatery kany ran'izao tontolo zao kan Suisse ny efa 13 colonie indépendante reo enao zany mahay no ny ChatGPT no intelligence artificielle no zany mahay no io misy zavatra ChatGPT io tsy mety amin'ny ChatGPT afaka manao recherche azoko vakina lizy raha ohatra dinao fa diso io ny kany izy aloha mena fitenena idimby kany mihitsy ChatGPT hoana izahay nampianarana méthodologie de recherche zahay ChatGPT zany afaka manao ina ma te ianao afaka mampiasa technique de recherche zany haiko enao zany dokotera zany anao afaka miteny fa tsy mahay ny ina moa zany ny intelligence artificielle mikasika zavatra mana limite io azany lafa fa anao resaka midimby mena fitenenana bodingerina fotsiny le izy de lasa bodingerina fa manana limite tsy olombelona nge io intelligence artificielle olombelona nanavoatra an'io ary intelligence artificielle re tompo zay zavatra efa nampianarina anazy ihany zay teny lafa fa zay tsy source rampianarina anay méthodologie de recherche izy ChatGPT alors mba hiteny lafa dokotera alevasy miteneny raha dimby alevasy ok resaotra betsaka na me fitenenana na zany fanontaniana mitodika any amin'ny koto hoe am'le hitako hoe efa be dia be any moa zany resaka teo le état fédéral sasisa fa historiquement tsika zany raha mijery dia ny Madagasikara dia nisy fanjakana be dia be maromaro talohan'ny fanjanahantany nisy ny foko isaky ny rehetrarehetra nefa zany anisany fizarazarana fa vokatr'ilay tenin'Andrianampoly Merina hoe ranomasina mivalapariako dia bon nitoy zany iny dia rehefa naleo tena ny Madagasikara malagasy dia namorona ny firenena hoe Madagasikara dia nefany nandritra ny fanjanahantany reo tsika zany ny tena nataon'ny vazaha dia ny hoe zarazara ho anjakana zany hoe napidina siny ny adi-poko ny adiadin'ny faritra sy ny sisa mba mora manipulena antsika zany ahoana zany ny balizy amin'le état fédéral raha ohatra ka hoe ampiarina zany io état fédéral io dia ahoana ny balizy apetraka mba hipetraka foana zay
unité nationale souveraineté nationale mamalagasy atsika zay a fa tsy ho voazarazarana hoe zahay aty amin'ny faritra atsimo mahafa état fédéré maleo tena de manana an'izao na zay aty amin'ny faritra avaratra ahoana zany ny fomba ibalizena an'izay ekena hoe misy zany lay état unitaire eo ambony l'état fédéré fa l'état fédéral mantsy azafady eo ambony l'état fédéré fa hoe ahoana zany tsy hampisy fisarasaraham-bazana amin'ny samy malagasy raha mipetraka lay état fédéral. Zay aloha de miankina tanteraka amin'ny inona moa zany ny conscientisation zay atao satria tsy malagasy rery no manana problème an'io satria na ny ataontsika hoe nareo any Belzika raha inga pasteur de misy ny karazana ina moa zany tsy vitsokevitra ny ao amin'ny wallon sy ny flamand ohatra ny aty amin'ny Suisse aty ny Suisse alémanique ny Suisse allemand tena tsy tian'le Suisse francophone satria am'zareo le francophone zany ka miasa de francophone tia aide tia socialiste loatra de tsy fankaty reo fa tereny le zava-misy hoe rehefa mipetraka le constitution mipetraka lalàna de tsy afaka mihoatra an'izay ny olona zany fa io de misy n'aiza n'aiza de misy nio foana ohatra hoe na ny Espagne tena teo ny catalan de tsy fankaty amin'ny Espagne misy indépendantiste de ka na ataontsika hoe na ny resaka fivavahana Irlande du Nord sy ohatra zany misy foana fa de anjaran'ny lalàna sy anjaran'ny mpitondra surtout ny conscientiser hoe itsika raha iaintsika raha itsika rehetra hoe ny Suisse hoe misy langue anaky efatra misy ny reto-romanisy misy ny italiana misy ny frantsay misy ny suisse allemand ny Deutsch de ireo olona reo tena samy tsy mitovy toe-tsaina mihitsy sady samy manana ny cultureny fa de rehefa misy mipetraka le lalàna le constitution zay constitution fédérale sy constitution ino moa zany fédéré de tadiavana hevitra zay ampisy an'izay balise zay fa io nge na tsisy état fédéré raha tsika Madagasikara tsy teny mihitsika hoe tsisy ny fizarazarany na tsisy any état fédéré tsisy samy hafa be ny culture sy ny ino moa zany ny origine any merina sy ny amin'ny lakôty tsy mitovy mafijery mihitsy reo sady tsy mitovy revy fa de miezaka foana zany hoe conscientisena ny olona hoe itsika ny Madagasikara ino moa zany iray itsika ny ary teny andrianamponomena zany hoe ranomasina Valapari fa io zany tsy vitany hoe androany androany de hifankaty androany androany de mizarazara fa processus misy continuité foana zany io zay ny avariko azy. Ya apiko le fanotaniny dimby efa tato anatin'ny fanotaniko ihany lay sentiment d'appartenance amina nation ahoana ny tazomana an'izay rehefa matanjaka be ny atao hoe régionalisation azavaiko le izy sur le plan pratique zao jereo tsika diaspora tiako mahitsy le izy mialatsiny misy miteny anganareo diaspora rery bon zay moa za zao mitariky an'le débat fa atao ohatra lisa atao ohatrany hoe laboratoire de référence ahitana hoe aiza ho aiza tsika nareo mamonjy an'ireny fionambeny malagasy aty reny RNS na fivoriny malagasy etseroa ina zavatra tsikaritra reo matetika dia lay aty andafo zao de ny fikambanana etnike no mahazo cause bebe kokoa akaikikaiky ny olona kokoa no national ohatra zany hoe fikambanany Betsileo fikambanany Antesaka fikambanany Antanosy fikambanany Betsimisaraka zany hoe lasa raha matsikaritra nareo tsara lizy fa na am'zao efa état unitaire zao aza de hita be mihitsy le hoe akaiky ny fony olona kokoa le resaka ethnie no le cause nationale donc zany inona ny garde fou araky ny tenin'ny dimby teo mba raha am'izao état zao rehefa ahitana taratra sahady zareo ke ny débatny olona ao anaty Facebook am'izao fotoana zao efa manomboka manahirakirana le resaka efa manomboka misy resaka tsy tokony tsy nivoaka fahiny lasa mivoaka am'izao eo zany le izy hoe aiza ho aiza tsika zany am'izay zavatra zay raha ohatra ka iroso am'izay zay ka mba hafanampiny fotsiny
fa omeko anareo miraha ny valiteny ya ie raisiko le izy voalohany indrindra mahakasika ny tenenao zay hoe ahoana zany hoe diaspora ohatra hoe misy hoe fikambanana hoe Betsile hoe zahay Sakalava zahay Merina zay kokoa ny tena hita de anisany problématique anankiray koa zay zavatra izay amin'ny resaka fédéralisme satria amizao aza état unitaire décentralisé tsika na Madagasikara de efa mipetraka zay resaka fiaviana zay ohatra ny raisiko ino ohatra hoe nanendry Déjeuner Spat tany Tomasina le voatendry olona avy any Morondava tsy nekeny zareo fa ndroasiny zareo fa hoe mila olona avy aty aminay no andeha ka problème be zany io zavatra io fa mety hoe possible zany misy faritra anankiray hoe tafedery anankiray hoe tsy maintsy hoe zareo ao foana no priorina maty prioriser van zareo ny ataotsika hoe ny foky sasasany ao ohatra hoe voasiny zareo zay anisany olana goavana zay ka amiko manokana mba tena isiny sady indrindra ny olona tsy dia mahazo tsara hoe inona le tena dikan'ny fédéralisme zay ny problème hoe tsy dia azon'ny olona le izy de lasa be de be mandray aza tendro ny mpitaky ny état fédéral miteny hoe anareo mihevitra hoe teraka fisaraham-bazana io kanefa zavatra possible zay zavatra izay possible le izy raha fiarahamonina malagasy am'izao fotoana zao mbola manjaka angeny népotisme hoe mbola manjaka hoe manendry olona de ohatra ataotsika hoe ministère anankiray ohatra hoe Betsileo de feny Betsileo any ambanimbany any de zavatra ohatran'izany tsy mety zany satria itsika mila firenena mandroso eritrereto ange ho any amin'ny faritra ohatra zao miteny zareo hoe tsy maintsy olona avy aty aminay no mitantana aty mba eritrereto zany hoe zareo tsy ampy ny ataotsika hoe manam-pahaiza mialatsika fa tsy manambany zao ataotsika zany hoe tsy ampy zany tokony ataotsika hoe olona manana compétence hampandehana ministère anankiray ohatra de nefa zareo ohatra tsy andray olona avy any fa possible hoa zany raha mitoetsay malagasy akehitriny de lasa tsy androso firenena io satria olona tsy manana compétence akory no mitondra ary zay ny problème mateto ohatran'izay io resaka népotisme io resaka arapoko mahatonga zany koto ahoana ny hevitry koto amizay mare ve koto la médecin ve maheno tsy haino anao maheno za fa mbola micharge casque io fa lefasy foana ay ka le fanotaniko ia ka zay le izy zay ohatra hoe mbola mieritreritra zokoty manina le fanontaniana hoe mila le toe-tsaina zany mila ovana le toe-tsaina hoe andao tsika irahina zay zany mila voisika hoe andao tsika irahina samy malagasy tsika ekeko fa samy hafa ny ressource fa izay hafana izay indrindra ataotsika harena zay ary tokony ampandrotratsika zay na resaka fahasamihafana ara-kolotsaina io na resaka fahasamihafana amizay ressource naturelle sy izay potentiel économique amin'ny faritra tsirairay zay misy fanontaniana anankiray ty lafiny teknika angambany hoe raha iroso aritsika zany amin'ny fédéralisme de hoe efa manana ny sahaza vetsika sur le plan financier hiatrehana satria kidy mametraka rafitra efa manana ina mila vola matoa mametraka rafitra de mila vola raha hametraka an'io zany tsika satria mila évolutive le izy hoe ho manana ny enti manana ve am'izao satria tsy maintsy ny eom-pianatanana aloha no ampiasaina manana ny enti manana ve tsika ametrahana an'reo rafitra fédéral reo am'izao ary raha ohatra ka tsia inona ny teti-bola tsy maintsy ho sacrifiena ametrahana an'zany hamatsiana an'zany marina fa hoe mila mivoatra le izy arakaraka hoe tsy vita indray mandeha kanefa raha fahazahoko an'le izy efa misy hamena ihany ao anatin'ny mpanao politika sasany tonga de hametraka le rafitra sao de lasa tsy tonga volana raha zay ka mba lazantsika azy le tanjona tsara fa ile manière sy le moyen ahafana manao azy sao de vao mainka animba zavatra zay fantaniko zany zay raha ohatra ka apetrako amin'ny narombraha pasy ve le valika ihany ianara ohatra ka hoe mbola tsy amazo lokoto amizay fanontanianao zay hoe
hoe move hoe efa vonona tsika mbola tamin'izay zavatra zay raha ohatra hoe tsomilay federalisme. De zay angamba zay foana anisan'ny tohanako teto hoe tsy rasy fa le federalisme fa itsika de mbola tsy vonona iroso am'izany tsy avela tsony angamba leny fa hoe tsy azavaiko hoe dirako détail tsony fa atany saiko fotsiny hoe eo lay mbola tsy fahafana metraka tsara hoe ahoana ny délimitation territoriale hoe ajanona aussi province ve sa le 24 région no atao état fédéré. Eo ny raha resaka pouvoir politique ohatra satria etat resany eto de eo lay resaka administration eo lay resaka na nino ma tena ny secteur isatsika azy ohatra ny justice ahoana ny magistratsika tsy ampytsika ny agent de santé tsy ampytsika agent de santé ngle eo 25 000 eo fotsiny de ohatran'izay ihany koa na ny éducation na ny secteur rehetrarehetra zany hoe raha ny fonctionnaire zany sa resitsika resy de tsy mahampy mizarazara irosoana am'izay fédéralisme zay satria itsika mila hoe olona mba manana compétence no hitondra ny état fédéré tsirairay fa tsy olona raisiraisina fahatany iny satria zay isan'ny tsy nampandroso tsy nampambiny état unitaire. Zay ngamba mety mitovy hevitra amiko hoe noho zay hoe olona mitondra atsika tsy de nanana zay tsy hoe capacité hitondra firenena zay ka zay nisany lazaiko hoaniny de mbola misy tohony hoe tsy fahavononana eo amin'ny resaka hoe ahoana ny pouvoir régalien pouvoir régalien ahoana iny moa efa mipetra hoe en général ny parti régalien ny état central gouvernement central no migérer anazy ny défense sy ny inona moa ny tsy ny pouvoir anina moa tiako risana eto le resaka défense ny justice oui manana samy manana ny constitution any amin'ny faritra fa mbola ny gouvernement central no migérer an'izay pouvoir régalien zay zay arahana mitovy ihany koa am'lay état unitaire décentralisé. Eo ihany koa le resaka dette ankehitriny ity hoe ahoana tsara ny fomba handoavana an'ireo dette efa contracté efa misy ankehitriny zany efa nazaiko teo hoe ahoana atao partagé ve sa atao centralisé de efa niresaka daholo ny risque mahakasika an'izany ka conclusion de hoe fanampiny kaisaky adiniko satria rehefa miresaka état manko de tsy eo am'le resaka tsy hoe mijanona amin'ina moa territoire sy pouvoir politique fa ao anatin'ny état ihany koa ny population ka raha ny population ankehitriny raha ny enjeu social mijerena de tsy vonona tsika araka nefa nyteniko iny hoe ny malagasy fiarahamonina malagasy dia ao anatin'izay égocentrisme pubertaire zay ka resaka aristocratie mety amby zany hoe type d'état décentralisé zay no mety amin'ny izy ka tsy vonona tsika zay ny conclusion zany raha am'izao tsika no iso am'izay fa raha te hiroso fédéralisme tsika de mila apetraka toy ny nataony Ratsiraka tamin'izany fotoana zany ny province autonome ohatra de rehefa samy maneho tena ny faritra rehetrarehetra de afaka miroso am'izay tsika amin'ny fédéralisme satria manaraka tsara ny définition any fédéralisme ilay izy hoe autonome. O resto izy hoe resaka a plan financier Madagasikara ngery zareo ka tena manan-karena tena manan-karena eto fotsiny hoe ao amin'ny îles Éparses misy des millions de barils de pétrole ao ina ma huile lourd ao ina moa zany Bemblanga inona le anaran'ny toerana anankiray misy an'io volamena feno ny sisin-dranomasina feno marina moa ny gasy no mandeha miasa amin'ny usine manamboatra sardine Seychelles manina ny gasy mandeha miasa amin'ny usine fanaovana sardine nefa tsika sisin-dranomasina 10 kilometra satria ireo mpitondra mitondra tsy lavanazy tsy olona tsisy fotony nasantsika mitondra olona tsy na BPCR tsy ananany de reo tena hoe ny moyen financier manakahena be Madagasikara fa noho ny mitondra bado centralisme feny zatra rehetra io de bazardeny daholo ny quel cobalt amin'ina moa zany amin'ny Dinatek ny Fasma intérieur amin'ny QMM ny zone de mbola manao soni ndray koa ina moa zany Varatileara de bazarde foana ataon'ireo
karaha ohatra zany iandren'ireo zany état unitaire reo état central reo ireo nefa efa olona tsisy fotony tsisy fitiava-tanindrazana ny kely angalatra sy anondrana sy vatra tanindrazana ataon'ireo de iandry moyen zany tsika iandren'ireo zany tsika iandry moyen zay vanovan'le organisation étatique tsy possible zany de aveo miresaka teo hoe vonina ve tsika amin'ny état fédéré lefa vonona angesy hoe androany efa état fédéré tsika androany de rapide zany ela manao administrateur ela sous préfecture ela manao député ela tsy zany nge progressif. Qu'est-ce que veut le peuple? Il a unitaire sa organisation d'état fédéré zay tadiavina androany elle va décider zay zavatra zay de miroso amizay amin'ny organisation administrative miroso amizay amin'ny préparation mila formena ny olona amin'ny inao zany isaky ny ambaratonga amin'ny administration satria iforme olona anao mbola tsy fantatra koa raha zao ny ina moa zany ny forme administration mbola tsy fantatra koa iza ny poste so de progressive efa tsy hoe vonina fe tsika androany de mbola tsy vonina effectivement androany mbola tsy vonina fa zany tadiavina hoe on veut ou pas satria niazanaiza raha zao tontolo zao de tsy fa tsy nandalo am'zay phase d'ordre fa tsisy olona mihitsy hoe androany ny iza moa France anao état fédéral tena vonina satria misy nysosososo zay namany azoko avaninan'iny. Ya aleo metsika fitenena i Sainte Basile fa niandro soa fa nisy fotoana izy tafavoaka kely de niditra indray miarabanao sokafo micronao zokla ya miaraba atsika jiaby miaraba ny pasteur miaraba ny koto lila mahitsombo miaraba ny docteur indrindrindra miaraba atsika jiaby zay magnaraka ty direct ty resaka état fédéral moa le resaka marina fa hoe mo makasika ny resaka ny docteur ikona zany mila jerena tapatapaka izy zafady raha zay ny problème iragna le resaka état fédéral raha zay no problème de tapatapaka be izy tsy maheza karakory afaka verinao ve zafady misy micronao fa misy malala contact kely tapaka izy fa afaka mandray fitenenina zany lasy kely aloha fa mbola manamboatra micro izy ao ve Sainte tsy ao gabany izy ya eny ary mitenena ary aloha docteur foifoy fa apiditra ny inona moa zany final nge manaraka zavatra resaky any mitondra fampandrosoana amina faritra jiaby raha ohatra ka hoe mifantoka amina fohy be araiky amin'ny fahefana sy ny fanapahan-kevitra tsy eny mihitsy izy fa tapaka nge tsisy eny sasany eto Madagasikara laza izy ia hoy za hoe tsy mahazo ny micronao zokla mba amboaro kely hoy za hoe amin'ny zokoto eo finalany zany mirejoindre an'le ideko ihany zokoto ary zao averiko izy hoe tsy zany nge no contre za tsy olona fanatsika zao hoe contre bêtement an'ilay fédéralisme fo za hoe tsy rasy ny fédéralisme fa tsy mbola vonona atsika zao de anao matety za hoe mila progressive zany zavatra zany de zay indrindra hoe mila apetraka aloha lay autonomie mila arahina tsara mazava ho azy ny constitution mba hapetraka mba hahatonga an'izay autonomie zay hipetraka mila omena autonomie financière sy administrative araka ny voalaza ao anatin'ny article 3 ny constitution ny collectivité territoriale décentralisée de am'izay fotoana zay tsika rehefa autonome dia afaka miroso amin'ny fédéralisme rehefa ampitsara ireo ataontsika administrateur reo miaraka amin'ny any amin'ina ma dia any amin'ny secteur hafa justice sy ny éducation sy ny santé dia afaka mirosotsika fa le problème resaka tsika administration tsisy namange any amin'ny province de nefa ny problème anankiray ihany koa olona mitaontsika amin'ny financier reny de amin'ny alalan'ny bailleur de fonds zany hoe tsy afaka zany tsika hoe mampiditra promotion foana isa taona fa bila mahavita formation anankiray zay vao mahazo an'izay afaka manohy an'izay fanopanina zay ka zany isan'ny problème rehetrarehetra zany ambola iainantsika kehitrika
zay les conclusions risque hoe tsy ratsy ny état fédéral fa itsika no tsy mbola volona ary tsara foana tsika mitadina an'izay identité nationale zay satria raha ny fanontaniana ty tiako apetraka anareo amy rahalahy manitikitika saiko mino anareo eto aho zao supposons zany rapitso zany mitsangana ny etat-ny rafitra fédéral dia aiza no ametrahanareo Anatananarivo sy ny faritra fa Antananarivo misy antony mahatonga manao an'izany satria eo amin'ilay hoe capitale ho an'ny rehetra eo amin'ny national izy sa tonga dia hapetraka hoe faritra anankiray tindriko tsara zay zavatra hoe capitale ohatrany hoe tsy tompon'ny Antananarivo zany ve eritreritro na zany tonga de apetraka hoe io zany lay iombonany rehetra fa tsy hoe any faritra anina Antananarivo manao ahoana ny hevitra reo ny am'izay maheno nareo maheno anao tsara lasa midirina am'izay ty fa aziky le zaka malemana an'izay satria zao voalohany aloha teneniko hoe lasainy dokotera hoe mitovy ny tsy mitovy mihitsy satria anao mitady tsabo ny zavatra efa tsy azo tsaboina tsony anao zany mitady insiste hoe appliquena zao loi d'application zao za tsy am'zany tsony fa tonga de hoe on arrête là basy eky état unitaire tsy mila an'zany tsony fa manao zavatra vaovao ka raha voatra décidé hoe rapiso ho anao état fédéré eo am'izay mandinika hoe ahoana ny découpage ahoana ny agent administratif ahoana zao zay ny ka valiko ny fanontaniany pasteur teo hoe ahoana ny position ny Antananarivo zany hoe tazona capitale satria de zay zany de mbola technique ihany zany ny androany zany qu'est-ce que veut le peuple de état fédéré tadiavana raha jereko majoritaire en commentaire ao de zay tadiavana de rehefa tapaka zay zavatra zay efa tapaka hoe zao ny vita amin'ny référendum de eo am'izay mandinika ny découpage garder la capitale ve ty sa ahoana inona avantage inona moa zany pratique inona no faisabilité ohatra zany rehetra zany ka ohatran'ohatra hoe ny Suisse zao de hoe miberna capitale na de misy état fédéré biavy de miberna capitale midécide eto ny capitale de na firenena hafa de midécide hoe iza ny capitale ary zay mihitsy no mahatonga ny zareo Antananarivo matahotra mafy ny ty fédéralisme ty io nge tsy de voatery hoe tsy mety am'zareo le izy fa karazana fatahorana ny zavatra mety hitranga fatahorana hoe Antananarivo zay tsisy ressource tsony tsisy ninina mihitsy Antananarivo de du jour au lendemain zany de hoe izara ny firenena moa zany fizara firenena isan-karazany Madagasikara de zay raha tsisy ninina zay ray fatahorana atompoko fatahorana koa ny président ny Antananarivo fa tsy mamela fa tsy lavany ila côté anazy de mitady mbola insiste ka raha voatra hoe vakiny io de reny ataony Ravalomanana ndray korapaka izy satria fantatra fa tsy holanitsony mihitsy izy fantatra fa tsy hanampivara tsony ary reo bandy rehetra manao commentaire mitabataba reo mamely manao tembavy zay rehetra zao de reo pro Ravalomanana reo da tiaviny zareo fa Ravalomanana mipetraka eo Ravalomanana rehefa naneritreritra mihitsy hoe anao autocratie tany amin'ny tany fitoratany efa namboamboary rova eo tsy akanjaka izy tsy akanjaka Ravalomanana zavatra efa nisy zany de raha mbesaka anao hoe Antananarivo de raha ohatra hoe Antananarivo de en fonction ny étude ny manapahaizana ny constitutionnaliste sy ny juriste no anaovana azy natao capitale fa raha dinihana fotsiny ambangivangina fotsiny ina zany tsy mety voatazana capitale any Antananarivo satria fa ao daholo ny structure isan-karazany structure isan-karazany de mety voatazana ihany fa zay zany aloha mbola tsy hany aloha le question fa androany de hoe inona tadiavin'le olona fa raha vao miresatsika hoe metsika Antananarivo capitale na hoe hiaraka amin'ny olon-dafa hoe Antananarivo sa hiaraka amin'ny Ambatondrazaka de va eo de va sambadidaka tolona rehetra amin'izy satria tahotra ny tena besaka anatin'le état fédéré tahotra hoe tsisy ninina inona moa le source Antananarivo misy miteny ka zay manana aéroport zay mana sosososo fa ressource naturelle tsy ampy zany ka ny ampy zany de hoe décider aloha androany état fédéral de rapitso no
mandinika n'izany rehetra de limitation territoriale de géographique ny administrative ahoana ny inona moa zany ny idéologie ampiasaina ahoana ny organisation politique be de be ny zava-dinihina fa tsy hoe ampy moa be zany androanytsika ny ina moa zany ny agence fédérative tsy androany mandinika an'izany satria na ny délimitation ary mbola tsy fantatry zay moa natonga le resaka lavabe ny docteur Malaza izy mila hôpital azo zany détail technique zany zay ny azavako azy. Io za maliko le mahakasika le tenenao zay le izy moa zany hoe mety daholo na izy misy any capitale fa mahatonga hoe Antananarivo capitale koa de anisany stratégie ino ma ty raha ohatra hoe stratégie kely izy de hoe Antananarivo voatany moramora koa mifandray ino ma ty amin'izy centre zay de moramora kokoa izy amin'ny resaka lalana ohatra mandeha am'ireo faritra maromaro province maromaro zany manerana ny Madagasikara zay mahatsara kokoa na Antananarivo mo zay ngambany de hoe ohatra resaka diplomatie ihany koa ngeo Antananarivo Antananarivo daholo ohatra ambassade misy antena raha ohatra ka hoe atao unitaire de ataova aty capitale de izy io tsy hoe alitina atao capitale fa mila inona ma ty mila étude zany zavatra rehetra ametrahana capitale zany de io koa moa tete hoe tsy ina ma ty hoe tsy miraha hevitra amiko fa hoe tonga de état fédéral io de le izy fa za nge tsy miteny hoe ratsy hoe état fédéral fa ilay fepetra moa ve fédérable Madagasikara tsy haiko na existe zany teny français zay fédérable Madagasikara moa ve feny condition atonga atsika amizay fédéralisme zay foana raha tsy feny condition de mila fenoina le condition fa tsy hoe kory ianao tsy nianatra milomano ianao de hoe atoa de hijoboka ao anaty raha hiampita rano lalina de hoe ao rehefa avy eo raha mahita hoe ahoana faty ao anao fa mila mianatra milomano aloha anao zay vao andeha hiampita rano reny rano zay le izy zay ka mila finoana ny critère aloha zay manao ka ianao ara mbola tsy décidé hiampita rano de hianatra inona ianao ka tsy hoe décidé anao andeha hiampita rano anao zay vao hianatra milomano satria ny décision anao zany hoe andeha hiampita eo ngely izy tsy ako enao zany hoe anaty sainao hoe zay zany efa unitaire eto za tsy tsakary da ahoana moa ny analana lomano nefa anao raha tsy mety atakory ny tsakary henoy za aloha raha ohatra za manana zay idée zay ho andeha hiampitany raha koa za mianatra ilomano za mila manana pension zao hiandeha ina moa ty handeha hianatra ilomano aloha de rehefa mahay za vao mandeha fa tsy hoe kory hoe satria zaho inona moa ty zaho maika loatra zao de zao zany mila miampitany io rano to de hijapo omeko ohatra concret anao hoana zao andeha hiasa amin'ny région alémanique ny teny allemand de za zany za tsy miteny mihitsy hoe tena za tsy mahay allemand aliara fe za de andeha hiasa anao réceptionniste tany Suisse alémanique fa zao décidé androany hoe andeha hiasa any zay ny tanjoko de ina za fataoko je me donne les moyens d'y arriver de niditra ny andrako teny allemand fa tsy hoe ahoana moa ialany amde be gasy ny teny zany hoe iala andeha hiasany amin'ny Suisse alémanique nefa iala raha tsy mahay miteny allemand na bodiny tagy raha tsy haila zay tena gasy tao fa za zao androany any décidé hoe andeha hiasa any amin'ny Suisse alémanique satria mibeka rano kokoa pour les mêmes qualifications any 20% plus salaire any sady za leo any reto francophone reto andeha hifindrany de rehefa décidé eo amizay vao manome moyen ho anao hoe hianatra teny allemand de ny téléphone nako navadiko amin'ny teny allemand l'ordinateur navadiko amin'ny teny allemand ny aotrano navadiko amin'ny teny allemand dolodolo aotrano satria ça décidé je me donne les moyens exactement ça ohatra androany miteny hoe tena tsisy asa eto amin'ny Châtel eto fa tena eto Suisse romande za tena tsisy asa mihitsy de rozy laha hoe alors raha tsarana ny eto efa hita fa tsy mamely eto fa hita fa 5% ny taux de chômage any Châtel sy Lausanne de nefa mahita aty amin'ny Nidwalden 2,58% ny taux de chômage zany teny hoe tena aloha raha tsaraina aloha eto amin'ny Châtel fa 5% zany raha miezaka miasika raha miezaka ampatsoa ny économie de mety afaka non za tsy fanao zavo zao non
aleo apetrako eny Suisse-romande andeha ho ana Suisse-Alemanika mipaza miaraka amin'ny valizy Suisse-Alemanika tsisy allemand nandiaka eo amizay avy micréer an'lizy zay tsy fampitovetsika za tsy sisy tamin'ny zany amin'ny voromaty sy lalao voromaty hoe akaeto alao mitady fika non rehefa décidé état fédéré de état fédéré après on se donne les moyens après on étude dinao zany milaiko raha ohatra hoe zany te hiasa amin'ny Suisse-Alemanika de inona daholo ny élément tsy tsy mainangy tsy ahoana ny tratasy ahoana association eo vao mandinika zany rehetra zany efa après décision ianao misy aleo malikely za na de 1 minute fotsiny ary zavady tonga de aleo lolo mba te malikely za amle ohatra makatry ny ohatra teo ngamba ny contre ray minitra fotsiny efa dany telo sasantsika zao fa amaraparana aleo aloha metsika fitena kely le namana Joakim Vincenzo mangataka anao iteny rahalahy safady indrindra fa le micro mba apiana kely décochena kely le micro. Oui, afaka miteny anao namana zay Tali miaraba marigny ya maino mari anao tsara mari anao fali miaraba pasteur de maino fali miaraba ny pasteur sy Koto sy docteur ary miaraba le olo magnatriky eto koa marino maino ye maheno ka afaka miteny anao maheno ve maheno anao mety ka lefazy maheno de sika mba misy partage kely de ny raha azoko partagena mahakasiky ny état unitaire sy ny fédéral ty de ny zava-misy matetika indrindra amin'ny resaka fédéralisme aleo zay le olo responsable amin'ny fampandrosoana amin'ny tany misy izy izy zegny responsable hafahafa ihany zegny le olo izy tompony responsable amin'ny tsy fandrosoana le misy izy de moramora aminazy koa misurmonter le zavatra nisy igny de igny koa zegny hitako hoe ahitana fandrosoana malakilaky kokoa satria izy zegny responsable fa matetiky ny le problème état unitaire de décidaire zegny mbala miambigna au centre agny or mi zegny maro be nefa raha zegny hita ifotona aty tsy mandeha araka ny tokony izy de zegny aveko mivolagna hoe ale zegny le izy zegny hoe le olo fotony décidaire de mba misy mpitondra zegny marikidrikitry kokoa zegny hitamaso ary zegny raha amin'ny lafiny corruption zegny izy moramora agnanovagna suivi moramora koa zegny magnano suivi le mpitondra satria marikidrikitry mason'ny vahoaka zay le mpitondra io le olo nifidigna ohatra le gouverneur nifidigna mariniriny mason'le vahoaka izy de moramora amin'ny vahoaka amin'ny ohatra hoe exemple hoe raha ohatra hoe agnaboaka imagine état fédéral araiky zegny antsika ohatra hoe Diana Sava Sofia regny zegny mitovitovy fomba mampanoa Diana Sava Sofia zegny de za matoky tsara izy mitovitovy fomba mampanoa de mitovitovy vision mitovitovy fomba de mety possible misy lalagna raiky koa miboaka lalagna le fomba mampanoa sy lalagna iainana agnatin'ny faritany ohatra hoe Diana Sava Sofia mitovitovy de moramora amiregny koa zegny ro mifidy le olo atokisandro ampandroso le programme amin'ny indesinao ampandroso tanàna de igny zegny izy volaniko hoe moramora zegny magnano suivi fôtony raha ohatra le olo napetraka teo de hita hoe zegny le programme napetraka nefa tsy vita ohatra hoe corruption hita mirongotra be zegny amparti sa amparti le telo mitambatra io de moramora koa zegny magnindriky le olo aby to zay andeha agnindriky zay zo andeha agnindriky olo au centre agny sapy be agnindriky olo à l'état central izy moramora koa zay magnindriky izy marikidrikitry masonao na izy atao hoe province ataonao maraka volagny docteur teo igny
sarotro mbala sarotro aminay fondegnenjiky ro centre anazy fa atao autonome na hoe fa misy fitsandraram-pahefagna mazava zegny mbala sarotro fondegnenjiky ro au centre agny satria mbala lavitry zegny izy alele zegny le olo nividigna olo nieritreretigna tokisagna ampandroso le programme ndesigny asa ndesin'le olo nividigna ohatra hoe le gouverneur na chef de région tsy haiko ino le volagny le terme volagninay na président le président état fédéré amin'ny tany araiky de moramora zegny magnaramaso izy moramora magnano suivi le raha ataon'olo tsiraikaraiky le izy amy zegny le resaka hoe budget nikoragnintsika hoe resaka budget io zegny tsy magnino araka fandiniako tsotsotra izy volaniko zegny hoe tsy magnino le olo mandady akendriky tsy fotofony magnova raha tsy mandady akendriky voalohany tsisy olo direct hoe magnova raha tonga de fa au sommet tsy mandady akendriky zay vao avy au sommet de question tsara valiny docteur amin'igny hoe izy question petraka le olo aby mifandimidimy teo misy olo namolika question hoe ino marigny mba assurenao hoe fa le province autonome lasa province autonome araka le eritreretinao araka le constitution volagninao le efa tsy manana confiance zegny olo hoe hipitrahany le raha karaha regny fa tsy manana confiance mihitsy olo tsy possible fôtony arakaraka eritreritrin'olo zao hoe fa tonga de izy fédéré tonga de le président ndreo fédéré igny hitandreo io igny zegny moyen kokoa zegny le souci-ndreo fôtony izy hitandreo maso io de izy niarandreo maso voalohany avao le centrale agny zavandreo tapitra anakamasi sotra namana de valiko vetivety angambany a zao satria fa lasa be ny fotoanatsika zao angamba nanaovantsika azy a omeko samy mena 10 minitra avy nareo amy rahalahy amaranana ny fotoana hoe inona ny afatra amy domain 10 minitra isanisany avy a de satria 3h30 ny ana atao 5 ny any misy koa afaka atao 2 heures ohatra zany eny ary le fasoary izy nanomboka azy alo zany misaotrany malagasy be deabe zany anaraka an'izy teo satria ady hevitra anatin'ny adiny 3 mahery fa de mbola misy eto amin'ny pompier mbola misy eo amy 2,000 vice militane zany hoe raha 2,000 vice militane zany mbola be deabe zany eo anaraka an'izy karaha de nentsika zany ny fanarahana an'le izy de any amin'ny 3000 eo zany tsy miala mihitsy zay de 2800 de 2800 zany hoe intéressé be gasy am'le resaka débat zavatra tena moa zany mahakasika le gasy zany le izy zavatra tena ina moa zany conseil mahatsara tena conseil zany gasy am'le état fédéré sy état unitaire de tokony ho raisin'ny fanjakana sérieux le resaka hoe ty débat privé aty amy Facebook ity araka tenin'olona hoe lisampolo Facebook any mbola tsy dikany fa maninona ny gasy be deabe ny tenan'izy sady iena am'izy de tokony ho raisin'ny fanjakana sérieux le débat ary matoa misy ny resaka mikasika ny état fédéré ty de satria justement tokony amainy fanjakana hoe leo tanteraka ny gasy amy fitondrana vadibady tsy fety mandeha izy de mitady zavatra hafa ny gasy aloha raha ovana tena changement hitadiaviny gasy sady leo koa amle monopole le pouvoir ao Antananarivo mifaritra de posipozy nefa faritra misy manan-karena be ressources naturelles de miandry zay décision Antananarivo de tsy posipozy dolo le faritra zay mahatonga an'io ka ny zavatra tiako tena malagasy de zao aleo tohizana hatramy farany ty fanazokozonana ty état fédéré ty hoe andao atao état fédéré io de rehefa ohatra ka hita fanjakana ka fa tena hoe zay ny tadiavin'ny vahoaka obligé zareo fa zavatra tadiavin'ny état central ny fanjakana am'izao fotoana zao hitazona ny pouvoir io ahoana ndray fika hitazonana an'io tapitra 2 ans io de tazonana andraha io état unitaire foana de ao ny afahana mangalatry ao ny afahana feo vahoaka hoe zay ny feanisany any tsy mahazo kolisany any vo ohatra zao tamin'ny andaravatrelona mihetsika ny vatomary de alefany maramila be deabe ny vatomary ndray andeha sambotra olo misy mihetsika ny Tomasy alefany maramila avy Antananarivo no andray sambotra olo any Tomasina satria zao le pouvoir centralisé
Maninona zao le gendarme ao Tamatave reo tsy ireo nasaina mampanontany na ireo nasaina sambolona fo manino zala avy any no alefa avy any tarivo nalefa satria zao fantatra raha hoe anazy pouvoir de aty aminazy dolo izy tsy tsisy décentralisation zay zany mbola tadiavindra lao atao amin'ny zavatra io ka tokony mafy atsika amin'ny magasitraka l'état fédéré tokony foncena hatrany farany io mba avaky an'le monopole mba ampiala an'ireo olona tsisy lavanazy reo olona tsisy fotony reo zay zany raha tadiavo. Docteur ho anandray manana 5 minutes ianao teo dia eny raha tsy lanitra izy dia mijanona ianao dika misaotra ny malagasy nandraka ny fandaharana saorana anareo zoky ihany koa pasteur sy mahitsoa miara atany fotoana sy nitavatava teto dia niakatra amintsika voka malagasy dia paketriny tsy dia hoe état unitaire ve tsika sa ho état fédéral fa ny tena fanontaniana mipetraka ankehitriny dia hoe inona kokoa iza kokoa amin'ireo type d'état natoro reo no tena fanaraka amin'ny zava-misy iainan'ny malagasy ankehitriny. Voalohany indrindra mila apetraka tsara ilay décentralisation effective. Ny olona zany tsy misy tsy effective ny décentralisation hatramin'izay ka mila apetraka io zavatra io. Ahoana ny a-effective anazy? A-effective an'izy mila arahina ny voalazan'ny constitution amin'ny article 3 hoe autonomie administrative et financière ny collectivité territoriale décentralisée dia mila ampiarahana amin'izay ihany koa ny contrôle satria raha tsisy contrôle io zavatra io dia tsy tavaboaka zany ka le contrôle eto le teneniko hoe mila apetraka ny loi d'application an'izay constitution zay mila apetraka le rafitra mila ovaina zany le rafitra izay tsy namba hoe ahoana nahatonga ny fitondra teo tsy nanaraka ny lalàna dia mila ovana zay misy zavatra be dia be afaka ovaina avery foana ty na any amin'ny justice ohatra apetraka ny satria namantsika anankiray tao nanontany hoe zay niteny moa hoe zay aty amin'ny faritra mba te gérer problème anay afaka apetraka tsara zany zay nge dikan'io hoe CTD autonomie administrative et financière io mila mena vola zany ny région mba ahafahany mametraka an'izay fampandrosoana sy mba hanana an'izay tena autonomie zay voalohany indrindra zay dia niteny misy teo hoe tsy olana le resaka volana io resaka vola io ka mba ahafahantsika miroso amin'ilay fédéralisme dia mila takina ny fepetra izay takiny fédéralisme mila apetraka io fepetra io ary ao atsika tsy ho diso fanantenana tsy ho diso fihevitra hoe Antananarivo mijaly raha ohatra ka lasa fédéralisme ny Madagasikara samy jaly tsika malagasy raha ohatra ka mbola tsy feno ireo fepetra isoana amin'izay fédéralisme zay dia hijaly tsika ka atiantsika ny roso amin'ilay fédéralisme dia mila apetraka ny fepetra mila rana io constitution io ary manasa ny zokoto zao zokoto moa anisan'ny manohy be an'ilay chat GPT ka anontany io chat GPT hoe inona ny forme type d'état mety à Madagascar kokoa état unitaire décentralisé ve sa fédéralisme fa mino za fa ovanizany chat GPT anao aizany chat GPT so aza fanambany aloha anatin'ny telo tsy nijery chat GPT sao de hoe raisina am'izay anatin'ny telo sasany fa anankiray jereko tao mijery hoe ina élément fa tsy hoe ambanina am'izay ndray hoe chat GPT dia avalaka fantanina zany fa olona manao doctorat anao soit objectif soit franc atao fe la discussion anatin'ny adiny telo sasana hitan'la teto zany ka tsy zany ianao hoe tsy nijery tao amin'ny chat GPT fa ilay anao niteny manko hoe zany teny hoe chat GPT zany hoa tsy source zany dia hoe izy anao hoe menao lanja be le chat GPT zao misy manana tsy momeko lanja tsy hoe mameko lanja be fa po anankiray nantaniko tao dia nanomesy hoe belgique izy chat GPT ke le zay miresahako hoe antanio chat GPT aloha ao ka manana grandeur d'âme olona manao doctorat zany manana grandeur d'âme manao objectivité fa tsy kasenao am'izay hoe écoute chat GPT
amreo commentaire teo dia efa naroton'olona chat GPT anatin'ny ray seconde chat GPT anaty zany ty tenao ianao maty chat GPT ty miteny zay fa ianao ny teny hoe chat GPT izy ianao kena niraka anaty hoe hoe mandeha mijery chat GPT zany de zany manao hoe chat GPT zany hoe tsisy bikany ao chat GPT amtareo mety a Madagasikara zay kely enao pe olona dokotera de zany raisonnement tsy hoe zany raisonnement fa io manko nenahy rehefa misy olona manambany anahy de averiko aminazy zavatra nataony tamiko teny koa diso enao miteny hoe ny état région ataonao mahany no afaka fédérel zay point anankiray zay nataniko ny ChatGPT de niteny ChatGPT non fa tsy miresaka ny globalité misy a ka no lavitra ngeny izy ChatGPT hoa tsy fiable tsy fiable ChatGPT hoe ChatGPT io fiable de zay niteneniko ka zao ianao mitovy hevitra amiko ianao hoe tsy fiable ny ChatGPT rehefa irako hoe jereo ny ChatGPT tetezay misaina avy anao dokotera sasa tsy misaina aona fa ny ChatGPT amaly hoe mety Madagasikara sa tsy mety Madagasikara ny ianao nge niteny tamiko e ianao niteny tamiko ka misy point antanina hoe iza ny firenena autonome idée ChatGPT tsy afaka amin'ny idée anao mitovy zany tsika zao hoe ChatGPT zany tsisy ilavana zany hoe misy ilavana fa manaliny teo ka zay zany le izy teo lasa nitapahany koto kely alevasy resaka allo amarina amizay satria fa tena fa lasa be ny fotoanatsika zany resaka anabosy vahaolona amarina amizay misaotra nareo amy rahalahy aloha nasa nanao an'izy ty elako tsy indrindra aloha voalohany indrindra amin'ny mpanaraka satria marina fa hoe tokony hoe ny chronométre fa araky ny consigne nomena de hoe tsy nasina aloha satria nahina ny antony za manokana zany hitanareo fa zavatra sensible le sujet ary amaha sensible azy teneniny koto teo hoe matoa ny olona nanaraka teo zany dia mbola be ny tsy mahafantatra an'le izy ary rehefa be ny tsy mahalala an'izy nefany asesika ao anatin'ny lohan'le olo ao anatin'ny Facebook sy ny ainao manjero hafa le izy dia adiditsika ny manokatra ny resaka tsy hoe korytsika manana ny vérité absolue io ohatran'ny teknika tamin'ny andron'ny grika ihany io efa teniko foana zay hoe ilaina ho any anokafatsika sehatra mba ho raisin'ny fanjakana aorina karazana toerana anankiray ahafahana manao disputation zao ataotsika zao atao hoe disputation zany hoe tena afaka tsy mitovy hevitra mihitsy ary lasa mampakape ara tsy olana zany satria zay le exercice zay mihitsy no tsy nisy hatramin'izay teto amin'ny firenena fa malheureusement ou heureusement tsy haiko zay lazana azy tsy manana accès any amin'ny hainao manjery ny olona sasatsasa nareo amy rahalahy zao voaray amy TV plus fa sanay dia efa nanontany télévisionna maromaro fa nataony zalamody fanina so fa nisy ny réseaux sociaux tiako tenena hoe apprécie misaotra anareo nanome occasion ny olona mba au moins ny olona zany lina am'le izy aloha na de ataontsika hoe mbola tsy any sy hanao effet domino ho an'ireo tokony andray relais an'izao ry zareo constitutionnaliste juriste administrateur civil satria ty tsy resaka toram-pona fihetsepo fa tena iakina ny ainy firenetsika mihitsy ka tsy ho atao andrakandrana hoe ialako tsiny am'le namana anankiray teo fantatry fa mandeha amy fona izy le hoe andao ndray ty andramana la tsy resaka andrana fa tena zavatra fa sûr donc zany aleo aza tena tsy tena hoe fandramatra fa tena mifandona mba au moins aloha mivoaka dolo ny any anaty any ny ahia sy ny suspicion sy ny sisa ka zay natonga anany tena hoe navelako mihitsy aloha nalalaka marina fa hoe tokony ferana le olana nametraka avantena fa hitanareo fa bouillonné ao anatin'lay fon'le olana izy dia navelako mihitsy aloha nanao an'izay zavatra zay ka misaotra anareo amy rahalany ny angambany any ny afatro atsika voaka malagasy zay manaraka nyty live androany ty de zao hoe anjaratsika no se renseigner maximum possible ny amin'ity zavatra ty ka tsy handray ambolony fotsiny zay olona mahay mandahateny satria na tiatsika na tsy tiatsika araky ny fantaniko napetraka voatariam-boalohany tary hoe iza no mahazo tombotsoa amin'inona na tiatsika na tsy tiatsika misy olona ao zany na zany avako misy le vahoaka sy le acteur politique le vahoaka
tena mitady hoe aiza ny lalana ivoahana ty tunnel maizina be ty. Ny mpitondra sasatsasany ny acteur politique sasany dia manararoatra an'izay etahetan'ny vahoaka zay ka mety mody iseho unitaire izy na mody iseho fédéral izy nefa tsisy raha rahiny an'izany mihitsy fa natao anafahany manao couverture ny businessny sy ny momba azy ray amanontolo ka zay zany anjaratsika vahoaka ny mahay manavaka ny vary amy tsiparifary fa aza sodokany ny olona mahay miresaka fotsiny fa dia miraha soanareo mirahalahy nareo moa rapitso raha tsy diso mbola hanao famela belaran-kevitra miaraka amin'ny namana hafa any amy TV plus dia misaotra anareo nandeha teto na de fahavoasa nareo tany amin'ny télévision anankiray ao Antananarivo ao. Zay ngambany fa mametraka ny veloma mandra-piaona amitsika rehetra ndray efa adiny 4 zao sao de lafa loatra de misaotra betsaka tompo. Misaotra anao dokotera, misaotra anao de misaotra ny malagasy rehetra. Veloma Veloma daholo. Misaotra atsika rehetrarehetra raha soa.